tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no alorana ny araba ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana manokana izy ity resahana ny tontolo iainana sy ny fiarovana izay tontolo iainana izay eto Madagasikara ary dia ao anatin'ilay lohabary andasy efa mahazatra antsika lohabary andasy fahadimy izy ity iresahana an'izay lafin'ny tontolo iainana izay ifantoka kokoa amin'ny lafin'ny ara-toe-karena ny resaka amin'ity indray mitoraka ity ao anatin'ny ampahany voalohany amin'ny fiarahana dia iresaka atao hoe savaranonandro ihany tsika ijerany zava-misy ifotony amin'izay resaka fitrandrahana sy ny fivarotana ny azo sarobidy eto Madagasikara izay fa mialoha izay tsara foana ny mampatsiahy satria dia misy ny fandarana asa sy tetikasa izay atao hoe mampisy an'izay etsika sy lohabary andasy indimy sesy na raha antsika tamin'ity taon'ity izay eto indrindra miaraka amiko eto amin'izao fanokafana ny resadresaka izao Ramatoa Michel Andrenasata avy eo amin'ny conservation internationale eo ihany koa namana mpanao gazety Vonjy Radasy Malala avy eo amin'ny Express de Madagascar ary Mathieu Ramasy Arsolo avy eo amin'ny gazety Taratra izy mirahalahy mpanao gazety mpikirakira ny antsoina hoe fikaroham-baovao lalina amin'ny resaka tontolo iainana mialohan'izay rehetrarehetra izay miarabanareo telo mianadahy miarabanao ihany koa Ramatoa Michel tsara ihany eto am-piandohana angamba aloha ampatsahivana foana hoe inona moa ty fandarana asa izay iarahantsika matetika ary atao hoe matetika ahitana antsika misehatra amina lohabary andasy toy izao ty misatra betsaka faname ny fitenenana dia falomeravantsika rehetra izay manaraka ny fandarana ny atokantrano araky ny voalaza teo moa dia ny lohabary andasy fahadimy natao ty iarahantsika androany ty io lohabary andasy io dia ao anatin'ny tetikasa izay vatsian'ny USAID voly zany no anaovana azy ny tena tanjona ao anatin'ity tetikasa ity zany dia ny iadina indrindra amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana antsokosoko ny arena voajanahary malagasy ao anatin'izay tetikasa izay dia misy ny fanamafisana fahaiza-manao sy ny fiara-miasa amin'ireo fiarahamonim-pirenena isan-karazany zany hoe misy ny fanomezana azy ireo ny formation isan-karazany ho an'ny conservation internationale manokana dia ny fiara-miasa amin'ny mpanao gazety no tena ataonay misy ny formation nomenay amin'ireo mpanao gazety zany ary tao anatin'izany dia nisy ny fidinan'izy ireo an-tsehatra nanao ny fanadiadina mikasika indrindra amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana antsokosoko amin'ireo arena voajanahary eto Madagasikara dia anisan'izany koa ny fanaovana nyity lohabary andasy ity araky ny voalazako teo moa zany dia andian'ny fahadimy ty arahantsika androany ity ary ny lohahevitra amin'izany dia ny hoe tsy fitsinjarana ara-dranina sy ny gaboraraka amin'ny fitantanana ny vola miditra amin'ny fivarotana ny azo sarobidy eto Madagasikara. Ya, isorana betsaka ianao Ramatoa Michel tamin'izay taridresaka izay fanazavana amin'ny ankapobeny ity lohabary andasy andian'ny fahadimy ity araky ny teny teo dia nisy fiara-miasa mpanao gazety ary izy mirahalahy izay mpanao gazety namana miaraka eto dia isan'ireo teo sitraka an'izay fiara-miasa sy fiofanana amin'ny fikirakirana fikaroham-baovao lalina momba ny tontolo iainana izay iresaka mikasika ny hoe fitantanana vola miditra amin'ity resaka fivarotana azo sarobidy ity sika izy roalahy manakambara satria dia isan'ireo atao hoe ny sehatra ifotony tany amin'ny toerana izay nahitana ny tranga mifandraiky amin'izany ny anomboantsika azy angamba ny Vonjy Radasy Malala avy amin'ny Express ianao zao no atao hoe nandeha ny sehatra ifotony nanao terrain farany mikasika ny izay fanadihadiana lalina izay tany maro antsetra ianareo faritra misy faritra rovana itoeran'io manana an'izay arena izay koa resaka andramena indrindrandrindra raha anao karazana état de lieu na hijerana zava-misy tsika indrindra amin'ny lafin'ny toe-karena inona ny zavatra tiana mitranga ny toerana amin'izao fotoana izao misaotra anao fa nanome fitenenana ngamba le izy hoe nozaraiko anankiroa aloha ny voalohany dia hoe manahoana zao ny resaka fitrandrahana andramena raha ny fanadihadiana nataonay tany zany dia amin'izao aloha tsy misy tsony lay atao hoe fikapana hazo tsy naheno tsony zany reo atao hoe vondron'olona ifotony miaro ny tontolo iainana fa ny zavany misy zany amin'izao dia ny famondrany toerana ireo atao hoe andramena efa tapaka
makany amin'ny toerana iray mifindra amin'ny toerana iray ny tena lazaindry zareo moa zany de hoe le ohatra fotsiny zao ny commune ny Rantabe zay any anaty ala any dia afindra any amin'ny moron-dranomasina ireo andramena alevina any moron-dranomasina zany. Ny toejavatra faharoa de hoe ny andramena ao anatin'ny valanjavaboary Masoala zay efa tapaka dia na izy alevina ao anaty fasika na afindra any amin'ny seranatsambo hafa ohatra hoe seranatsambo ny Antala, seranatsambo ny Vohemara na seranatsambo ny Toamasina. Izay fa miraha toerana zay ve midika fa mbola mieritreritra ho tompony azo fa isy fanoranana mety azo atao na tsokosoko azo? Tena mbola mieritreritra ry zareo fa matoa izy zany hoe afindra toerana de mba ahafahana hoe manamoramora n'ilay famohanan'ireo andramen'ireo eto Madagasikara. Mbola heverinao vonjy ihany avy eo fa Mathieu isan'ny nanao terrain ihany koa ianao taty amin'ny faritra manodidina sy ny tany Anosy Beanala tany raha nyresaka andramentsika niaraka tamin'ny Vonjy Radasy Malala karazana azo sarobidy hafa indray nanaovanareo fanadihadiana manahoana ny zavatra mitranga any fotony amin'izay fitrandrahana sy fitantanana amin'ny resaka fampidiram-bola avy amina azo sarobidy any amin'ny faritra zay. Misaotranao fa ny vondrona nisy anay tokoa dia tany amin'ny faritra aloatra Mangoro. Amin'ny Mangoro ny tena marimarina kokoa tao Anosy Beanala tao zany zay tamin'iny volana Aogositra iny. Ny hita any amin'io district Anosy Beanala io raha misy fiara vaventy tonga any de fiara vaventy hitatitra hazo zay na hitatitra charbon io na hazo sarobidy io ka tsy de hoe ny andramena loatra fa ny vombona na ny palissandre ny tena alain'olona any zany. Reo mpitondra pakan'ireo hazo sarobidy reo misy milaza ny tompon'andraikitra any toerana hoe manana taratasy ara-dalàna fa misy koa tsy manana taratasy ara-dalàna fa mandeha ho azy ny fivoahana zany hoe any amin'ny district iny zany raha vao misy fiara vaventy miditra any dikan'izay de hitatitra hazo ka ny voambona ny tena taterin'olona any zany. Io voambona io zany de amina taonina mihitsy ary io tsisy hoe volana inona na volana inona fa saika mandava-taona dia ahitana an'izay reo mitatitra voambona reo miakatra na ao Moramanga izy miakatra de makany mivantana makany Toamasina na miakatra aty Antananarivo dia zay no hitanay any Anosy Beanala. Hiditra amin'ny lafiny ara-toekarentsika fa amin'izany zavatra lazaina roa mirahalahy zany aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ny fotony mita amin'ny lalàna velona zany mitazana fotsiny ve manam-pahefana eo anatrehan'izany zavatra zany sa misy karazana tsindry mena ambaniny mena mipetraka ho an'ireo atao hoe manam-pahefana any amin'ny faritra any tsy ahafahany mandray andraikitra amin'ny zavatra nytenenin'ny Vonjy Radasy Malala amin'ny fitsogoana vavolombelona atao Mathieu to. Nanomboako azy angamba aloha maliko anao fa de le hoe tsy fitsinjarana ara-drarina io zany any amin'ny district maro antsetra de tena hita hoe tena miariary le izy. Raisiko fotsiny ohatra ny ray de ao amin'le atao hoe commune ny Rantabe zay atao hoe toerana fandalovana anireo andramena taterina ho any amin'ny ranomasina. Ny lalana makany amin'izany toerana zany de ratsy raha avy eo maro antsetra izy makany Rantabe ataontsika hoe 50 kilometatra eo de atao adiny 5 zay de efa endrika ray am'le hoe tsy fitsinjarana ara-drariny le are-pirenena satria are-pirenena mivoaka ao amin'io toerana io fa izy tsy misitraka an'izany akory ny lalana de ratsy ny mpiram-pokotany tsy vita zay zao de efa lafo ny ray ao amin'ireny votro maro antsetra izy moa ny tena miariary any koa satria ny lalana de ratsy ao andreny vohatra misy ataontsika hoe vita tara ihany lalana fa tara efa natao tamin'ny première république na tamin'ny deuxième république tamin'ny nanomboka nefany ao amin'ny district maro antsetra de misy olona ataontsika hoe manana an'ireo fiara tsy mataho-dalana amina miliara ny vidiny district kely io fa ataontsika hoe mahita ataontsika fiara tsy mataho-dalana efa roapolo zay ary izy io tsy hoe le fiara tsy mataho-dalana tranaininainy fa le tena raitra de raitra mihitsy ika farany mihitsy Amarok Mazda BT50 zay moa no tena ataontsika hoe malaza any zany rehefa tena
misy vola zany eo maratsetra ny dikany zany misy vola marontsetra ary tena raha ny filazan'ny olona moa izy io moa zany tsy hoe resaka tonga de mivoaka eny amin'ny arabe fa matetika zany a no afatarana an'le izy a de ireo planja ina moa zany reo tena hoe mpikirakirandramena le madinika rehefa avy miasa ry zareo a de ataontsika hoe manao fety any amin'ny bara na any amin'ny discothèque de ireo no mitantara zany hoe amina trano anankiray a misy olona manana any an-tranony any a vola 25 milliards 10 milliards 15 milliards tehirizana any an-trano satria ireo vola ireo a de tsy raisin'ny banque satria tsy misy fanamarinana zany hoe vola vaizy ireo zay zany ny tena mitranga any a ny olana koa nefany a am'le hoe tsy fitsinjarana ratrariny de apetsaka ny olona sahirana teneniko anareo fotsiny fa ny kilaoan'ny ovy a 4,000 ariary ny karoty a 4,000 ariary zany hoe ny olona zany rehefa te hinana legioma tsy misy mihinana legioma satria le toerana tsy mamokatra an'izay satria fasika ny tena betsaka de tsy manana zany de manana ihany aloha tsy manana de tsy manana mihitsy izy atao hoe mpiasa mpikirakira madinika rehefa misy ny atao hoe famoahana an'le andramena de ireo mba mahazo kely amin'le izy ny olana nefany lanindry zareo atao amin'ny hoe rendrarendra fotsiny le izy a misy zao nanotaninay tany a mpiambina andramena izy am'izao miandry an'le hoe famoahana an'le izy de ny tena tombo ny tena hitandry zareo hoe tombom-barotra am'le izy a de ny fiovaovana vehivavy satria miova isan'andro zany ny vehivavy alaina mba ahafahana ataontsika hoe manaridi zany eo am'le fiandrasana an'le andramena zany hoe raha jerena ny fomba famarotana ny andramena de tsy misy mihitsy ny atao hoe lalana ara-dalàna na taratasy ara-dalàna ahafahana mahafantatra azy fa ny indicateur hoe zany rovonjy midika hoe ny fahafianoan'ny toerana fisotroana ny fiovaovana vehivavy zay ve no indicateur milaza fa mbola misy lay varotra andramena mbola misy le izy ny indicateur raiko teneniko anao de mifanamboarana trano le fivarotan'andramena mantsy any amin'iny toerana iny a raha ny filazan'ireo mponina tany de tsy hoe varotra hoe de ohatrinona ny taonina na ohatrinona ny kilao fa rehefa eny ambony sambo zany a dia ampiakarina ny andramena bolabola ray de rehefa avy tafakatra iny a de ampidinina amin'ny boritra ny vola mety vola 5,000 vola ray alina tonga de vola ray boritra de tsy fantatra zany hoe ohatrinona marina ny kilao any andramena na ny taonina ny andramena fa le izy zany tena miverina tamin'ny andro taloha tena hoe fifanakalozana de andramena bolabola ray a atakalo vola ray boritra zay zany ny tena fandehany any mateo zay ny zava-misy tany maro atsetra am resaka hoe famarotana azy sy ny fijerena hoe atraizany ahafahana manaraka an'izay vola miodina ao anatin'izay manahoana kosa ny atao hoe zava-misy na nitranga hita tany Anosy-Beanala Anosy-Beanala aloha ny fahitanay azy a eo amin'ny lafin'ny géographie aloha Anosy-Beanala io a tsy de misy tany lemaka loatra ny district ny Anosy-Beanala fa saika tenimbohitra mibetsaka ka ny olona any rehefa amboly a dia manao tavy ny mahazatra ny olona ka rehefa anao tavy izy a tsy maintsy mandrava ala ny dikan'izay kanefa ny akamaroan'ireo ala reo a dia azo sarobidy ny tena betsaka am'ireo akoatran'le azo efa mahazatra fanaovan'olona charbon zany de ny azo sarobidy ny fantena fanontaniana mipetraka de hoe le olona mitatitra an'ireo vombona avy any Anosy-Beanala reo manana taratasy ara-dalàna satria misy manana ozy izy ny tompon'andraikitra hoe ozy izy ny gendarme hoe misy manana taratasy ara-dalàna misy tsy manana fa mandeha fotsiny am'izao le izy dia any amin'io district any Anosy-Beanala io Anosy-Beanala ny anarany efa mahazatra fa am'izao fotoana zao efa zara raha misy ala sisa tavelo na ny drefa na ny sapatra ran'ny faritra momba ny ala zany any amin'ny faritra loatra mangoro a tsy afaka manome atotanisa mahazava ntsony hoe firy marina ny ala sisa tavela amin'iny district iny indrindra fa ny reo azo sarobidy reo zany fa ny vidindreo de tsy fantatra fa ny zavatra mahazava koa araka amin'ny filazany ny pahay mpandalina ny io ala io de hoe efa mahay manify hatrany zany a reo azo sarobidy any amin'iny district iny ny any amin'ny faritra atsimo andrefana lazaiko teo moa faritra Menabe iny moa sy atsimo andrefana iny moa de tsisy fanaraha-maso mazava fa de hoe akoatra ny tanterin'olona na anaovana botry
satria zay koa mahazatra ny olona any anaovana boty reo azo sarobidy reo karazana hazo mainty reo na reo karazana voambona reo na misy manondrana na miakatra aty andrenivohitra fa mividy may lafo satria efa mairitra koa reo azo reo fanontaniana mipetraka aminareo mirahalahy izy ty hoe manahoana lay fidiram-bola ho an'ny vondrom-bahoaka any fotony zany amin'izay zavatra zay mateo manahoana ny hitanareo tanosy bianala misy vola miditra sy tombony ho an'le faritra ve le izy satria anao ny teny hoe misy ihany no milaza fa ara-dalàna ao anatiny misy any aloha e mandoa misy ny le hoe aba alohany zareo ao amin'ny commune fa raha ny tombontsoa ny azony commune raha oarina amin'ny tombontsoa azon'le mpitondra n'le azo de tsy misy dikany commune zara raha mahazo ataontsika hoe ambikambiny kely eo fa da sy malala isan'ny nanaitra tamin'ny tatitra nataonareo mikasika an'le fidiram-bola moa tsika eto hatramin'ny taona 10 araky ny rapport d'investigation nataonareo dia nakatona ny doanina ny toerana manahoana zay lafan'izay manahoana lafiny ara-toe-karena satria ny lana n'le doanina mety tsy voatery ny andramena ihany be dia be ny lafiny ara-toe-karena fampiankana amin'izay eo indrindra mantsy ny tena olana maro antsetra dia mamokatra jirofo sy lavanilina zay aloha ny ray dia tsy fantatra zany hoe firy marina ny tena firy taonina isa taona no mivoaka o amin'ny seranatsambo maro antsetra amin'izay hoe lafiny jirofo sy vanilina zay iny zany no ataontsika hoe ara-dalàna mety azo isaina ny andramena aloha zany dia tsy fantatra mihitsy hoe firy taonina satria ny tena olana ihany koa raha ny filazan'ny olona zany dia reo tompona ndraikitra ao atoerana dia anisan'ny miray tsykombakomba amin'le fanondranana andramena dikan'izany dia tsy fantatra mihitsy zany hoe firy taonina ny andramena mivoaka ao ary tokony ohatrinona ny vola hiditra amin'ny fanjakana zany na ihany koa an'ireo commune miverina kely foana amin'le hoe commune ny rantabe zay nijereny hatramin'izao ny ahitana fotsiny hoe mandroso le toerana ao koa moa zany misy fitrandrahana vato dia reny antenne inona moa zany ny filaza azy le parabolique le fandraisana télé amin'ny eny amin'ny zanabolana reny zany anisan'ny maromaro ao zay zany ny afatarana hoe misy vola ihany ange ato e fa rehefa jerenao ny tanàna lalana tsy misy makany amin'le toerana aloha dia tsisy miboropoko tany tsy misy mivadika kely o maro antsetra indray tsika ny fiara tsy mataho-dalana betsaka ary anisan'le teneniko teo hika farany ny lalana ratsy de ratsy amba ny raha atao hoe ny fanamboarana anazy nisy farany dia zay teneniko an'izao tamin'ny première république na tamin'ny deuxième république zany hoe tsy hitanao mihitsy zany hoe inona le tombotsoa azon'ny commune na ny faritra zay mandray an'le izy ny raisiko fotsiny koa dia ny lalana raha makany maro antsetra zany ianao raha mialina any tomasiny izay raha tsy diso dia mepita baka 5 ary io lalana io any amin'ny 3 andro ianao vao tonga any raha hoe mandeha tamatavy maro antsetra ary zany tsy afaka ny atao hoe tomobile kely zany fa tsy maintsy fiara tsy mataho-dalana angezabe ny lalana dia ratsy tsisy fanamboarana ao maro antsetra ary moa zay moa nefa teneny olo ho tapaka le lalana satria misy tetezam-bira izay ao mepita makany mananara izy io dia efa tamin'ny andro nyfanjanahantany angamba no namboarina satria rehefa mandeha ao am'le tetezana ianao dia mikisakisaka daholo le vy dia miandry aloha zany ianao hoe mikisaka ve le vy sa tsy mikisaka dia latsaka any anaty rano any dia hitantsika amin'izay zany le izy hoe tsy hita mihitsy zany le hoe nisy tombotsoan'le vahoaka na le faritra le fitrandrahan'andramena fa ny tombotsoa tsirairay aloha dia iny kosa hita maso fa isan'ny fanontaniana matetika ary tsy maintsy andrasam-baliny ao anatin'ny fikaroam-ba voalalina zay tahaka ny natao naroa mirahalahy moa zany famantarany hoe iza no ambadika izany zavatra zany mahatonga n'izany zavatra mihisatra rehetrarehetra zany ao anatin'izay fitadiavana n'ilay iza zay manahoana ny fiainana fanadihadiana sy fikaroam-ba voalalina toy zany hatray zany riska amin'le asa ny azoko lazaina aloha angamba raha amin'iny faritra mangoro iny dia hoe iza ny tompona andraikitra sarotra ny amaritra hoe iza marina ny tena tompona andraikitra fa samy tompona andraikitra daholo ny rehetrarehetra na eo anivon'ny
ny fiarovam-pirenena zany ny ministera amin'ny fiarovana, ny ministera ny atotany tafiditra ao anatin'izany koa, indrindrandrindra fa ny ministera ny ala sy ny tontolo iainana. De fa marina aloha fa tsy andraikitra amin'ny ministera rery le izy fa andraikitra iraisan'ny maro, kanefa ny raha eo anivo ny sampanaran'ny ala zany le hoe DREF, direction régionale de l'environnement et des forêts, de tsy hitanay hoe inona ny tena andraikitra asa mona zany marina hoe mena ambany mena hoe tsy afa manoatra akory zareo ao a, de tsy fantatra fa de hoe gaboraraka zany ny azo ilazana azy fa ny zava-misy a de maty antoko amin'ny vahoaka. Mora manganosy be analana 70 kilometra ataonao tapakandro, lalana 70 kilometra. Mandeha moto io? Mandeha tomobile na mandeha moto ohatran'izany fa any aloha de tsy raha tomobile tsotsotra aloha de tsy tonga any novina mihitsy e. Fa samy tompona andraikitra daholo reo rehetrarehetra. Ao koa ministera ny fitsarana tompona andraikitra amin'izany zavatra zany a, ministera ny averiko indray ministera ny ala sy ny tontolo iainana, ministera ny secrétaire mpanjakana medidin'ny gendarmerie tompona andraikitra amin'izany daholo reo rehetrarehetra reo a. Fa ny zava-misy aloha ny baribary de maty antoko amin'ny vahoaka, na sekoly na hôpitaly tsisy vita. Isa eo le isa sarosarotra izy manaona ny fiainana zay rehefa tena hikaroka an'ilay izy tsika mpanao gazety ao anatin'ny investigation zay. Ny tena olana aloha tam'izay tonga tany asa zay tonga androandro aloha de mbola vao mijery zany ianao hoe manahoana le toerana, manahoana ny tanàna. Vita am'izay ny roandro de efa nifampiresaka tamin'ny atao hoe vondron'olona ifotony, de ny feonandeha moa tao maro antsetra de hoe izahay a dia mpanao gazety ny raha ny mpanohatra amin'ny fitondrana, anakorotana amin'ny fitondrana. Nahazo loko politika zany nareo tonga de nahazo loko politika de hoe nareo reto a raha ny feo fa mamparitaka zany maro antsetra satria le tanàna mantsy tsy hoe kelikely ihany. De hoe anakorotana n'ity fireneny ity zany nareo sy ty fanjakana fidim-bahoaka ty satria mikidikitika ny resaka andramena. De teo moa zany nanazava hoe tsy izainge le izy fa ho firovana ny tontolo iainana ary ho fanampiana ny fitondram-panjakana ary ne le izy satria raha fantatritsika ny filoham-pirenena de namerimberina imbetsaka fa hiady amin'ny fitrandrahana andramena io. De zay zany nazavaina fa ny anisan'le vondron'olona ifotony miady amin'ny resaka andramena tany zao a, nisy efatra ry zareo ny nahazo fampitandremana ho faty. Ny anankiray moa zany de efa nentina nitsoka tany ivelany mihitsy noho izay hoe fampitandremana fampitandremana zay. Nareo manokana tsy tratran'izay. Tsy nahazo an'izay aloha zay fa zay fotsiny hoe mitandreminareo fa nareo de hoe anakorotana nyty fitondrany ity. De ny eo am'le hoe iza raha eo an-tanàna aloha zany no anontanianao de mazava ho azy fa hoe ny mpitondra fanjakana eo atoerana satria hoe ny mpitandro ny filamenana de anisan'ny manatrika izany a fitondrana hazo zany a ary fanondranana an'izany hazo zany. Eo ihany koa ny amin'ny tribunal satria ny resahan'ny olona de hoe tsy misy na de efa fantatra zao ry hoe iza le olona de mpitandro ny filamena mahafantatra de misy any aloha fisamborany. Zay kosa aloha ataontsika hoe ny tsy haiko na etsika raha efa nataon'ny fitondram-panjakana atao atoerana hoe nisy nefa voasambotra fa reo voasambotra reo a de matetika le planja kely olona madinika eo an-tanàna. Fa de miakatra avy ambonimbony tsika rehefa manontany an'le mpitondra fanjakana de misy no miteny ihany koa hoe zay zao nge ka minisitra zao na mebaiko anay hoe zakity an'io a, na ihany koa reo le mpitondra fanjakana eo atoerana miteny ihany koa hoe indraindray mihitsy a izay fitahany any ambony any lazainy fa zay moa zany natao hoe fialana bala ataon'ny mpitondra atoerany hoe zay le fifaniliana ndraiky fifaniliana ndraiky ndray aloha zany de hoe tsy manana fitaovana zay hoe ataonay ahoana ny andeha amina sambo kely andeha ho any an-dranomasina ndraindray zay tsy manana carburant le izy aloha misy fahamarinany ihany aloha satria raha ataontsika hoe maro antsetra makany amasoaly ianao a mila mandany eo amin'ny 300 litatra eo ny essence zany hoe vola be ihany zany zay. Fa raha ataontsika hoe raha tena te hiady amin'le izy ny fanjakana de nataontsika hoe nomena hoetimanan'ireo mpitondra atoeran'ireo. Ndray ihany koa no tena tenen'ny olona de zay hoe fanakatonana ny douane atao maro antsetra
izay tsy mpitondra taona nanakatona ny doanina fa mpitondra avy aty Antananarivo ary eo ihany koa hoe na efa nangataka ary zareo hoe sokafy ny doanina satria zany ny tena antony le hoe doanina dia nisy tompona ndraikitra iray tao amin'ny doanina io tsy nanaiky mihitsy tamin'ny taona 14 hoe famoahana andramena eo ambany masona fa tena tsy nanaiky zany io mpitondra ny doanina io raha ny fitantaran'ny olona dia izay no nanakatonana anazy fanazavana azo nefa tao an-toerana dia hoe olona efa andeha retirety angeo tompona ndraikitra ny doanina io ary ny gendarmerie dia nangataka hoe omena compagnie izy omena toerana zany satria ho angezaina mba tsy ho brigade fotsiny fa hoe compagnie ny gendarmerie dia nomena ny gendarmerie izy efa fanarahana raha ny filaza tao fanarahana avy aty Antananarivo le izy zay ny tapany voalohany ao anatin'ny dinidinika efa apiakatra ro vahintsika mialohan'ny tena marana na hitodika kely amin'ny Ramatoa Michel Andrianarisata avy eo amin'ny conservation internationale faraparana ny taona voalohany ao anatin'ilay fandarana asa ngamba fotoana zao naovana jeritodika kely hoe nanahoana ny dingana vita nanahoana zay fiarahana miasa tamin'ny mpanao gazety zay indrindra ny fifanoanana ao anatin'ilay tantaran'izy mirahalahy teo ny zavatra iainana ny akanjany amin'ny fikaroan'ny baovao lalina sy ny zavatra mety hipetraka ao anatin'izay misaotra betsaka indrindra fa marina ny voalaza teo hoe efa heri-taona mahery ary zay efa mahery 3 volana sahady no nisy tetika azy ity raha atao ny jeritodika dia mahafinaritra mivokatra azo ary isaorana betsaka ny mpamatsy vola zay lazaiko hoe ao amin'ny USAID zany nanome antikatra tetika azy ity na fahanananao an'izao azy zao ary isaorana indrindra koa ny mpanao gazety rehetra zay niara-ny asa satria maro ireo lahatsoratra an-gazety ny ao anatin'ny lohabary an-dasy ohatr'izao misy ny ireo karazana filma isan-karazany zany zay mivokarina ao anatin'izay lohahevitra hoe ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana antsokosoko ny arena voajanahary-tsika dia mino fa ny zavatra vokatra azo hatramin'izao dia anampy amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny arena voajanahary eto Madagasikara nefa tsy midika koa zany hoe tena nety daholo ny zavatra natao fa misy ny ezaka hatrany tokony atao anatsarana ny asa zay ho ataontsika mandra-pahatonga ny farany ity tetika azy ity sotra betsaka anao Michel amin'izay fanazavana zay tapotra ny tapany voalohany akasitrahana ianareo telo menada ny Michel Andrianarisata sy Mathieu Ramasiary Solo metsika lalana izy fa ivonjy radasy malala mbola andray ny vahiny manaraka miaraka amiketo miditra ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny lohabary andasitsika zasy vonjy radasy malala no miaraka anitana an'izay adivitra zay ao anatin'ity tapany faharoa ity tsara marina iny aloha vonjy fa akoatra ny resaka eto amin'ny plateau dia afaka hiditra ihany koa ireo mpanatrika n'izao lohabary andasy izao na amin'ny alalan'ny fanontaniana na amin'ny alalan'ny fitondrana fanampanazavana ihany koa zany ny ato anatin'ny tapany faharoa ny vahiny miaraka amintsika amin'ny rahalahy eto Andriamatoa Ranay Voarson Rits avy eo amin'ny tsona hoe Wives Ramatoa Claudie Razafitsalama mpandrindra nasionaly ny vondrona matianina eto Madagasikara ho andreo mpitrandraka ny vokatry ny ala na ny resaka hazo zany ary ny vahiny fahatelo Ramatoa Saintia Ratsimbazafy avy eo amin'ny tsona hoe trafika ny diratsika voalohany angamba ho an'ny samy mpanao gazety sy ny ato anatin'ny tontolo ity dia efa mifakafantatra ihany fa mampijery angamba aloha metsika sehatra ny vahiny radasy hoe iza moa ianareo inona ny zavatra ataonareo ary inona no ifandraisana zay azy zay atao anatin'ny lohahevitra zay tsika amin'ity lohabary andasy ity tsaiko atongotsika amin'ny andriambavilanitra angamba avy eo amin'ny trafika inona zany trafika zany varomaizana fampatarany olona azy matetika misaotra tompoko nanome fitenena ny trafika moa zany dia tambadzotra iraisam-pirenena izay miasa indrindra mba anara-maso ny varotra iraisam-pirenena momba ny zava-maniry sy ny biby zay mbola any anaty ala zany hoe dia zany dia amin'ny lafiny faharoa ny trafika koa zany dia mianjoka fa
mivarotra iraisam-pirenena andireny zava-maniry sy biby ireny a dia tsy mitondra tsindry ho an'ny fahasalamana an'ireny karazam-biby a na karazany zava-maniry izay amidy a amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ampiasaina eo anivon'ny firenena samihafa ireny. Dia amin'izao fotoana izao moa zany a ny trafika dia miasa ao amin'ity programme SCEPSTI. Dia ny anjarandraikitry ny trafika izany a dia manatsara ny fahafantarana sy ny atotam-baovao mahakasika ny fitrandrahana sy ny fivarotana ny andramena ary eo koa ny reptile. Zay angambany. Ny groupement national des exploitants forestiers de Madagascar dia vondrona ireo mpitandrakala miasa ao anatin'ny ara-dalàna zany. Raha tadiditsika dia ny fitrandrahana ala taloha dia gré à gré dia afaka mamaritra ala mpitrandraka dia tonga dia mifampirarana fanjakana dia mitrandraka ny ala io. Amin'izao fotoana izao nefany a dia par voie d'adjudication na appel d'offre ny fahazahoana ala dia manoloana an'izay zavatra izay dia voatery tsy maintsy miditra amin'ny professionnalisme ny mpitrandraka dia tsy maintsy mitambatra mba hahafahana mamaly ny tolotra. Dia izay no nahatonga ny vondrona io. Dia manaraka izany koa io vondrona io koa dia miady amin'ny tsy ara-dalàna satria raha anao appel d'offre zany na amaly ny tolotry ny fanjakana dia manoloana an'le tsy ara-dalàna matsiaro vomafy ihany. Dia izay ihany nahatonga n'io groupement national des exploitants forestiers de Madagascar io vondrona io moa mariana tamin'ny 2008 no nitsangana. Salama tompoko. Le hoe samy teny frantsay ngamba aloha no teny frantsay zay comptabilisation du capital naturel. Tsika zany rehefa mihaino amin'ny télé sy ny radio dia malaza be hoe manan-karena malagasy manana andry série fa ohatrany tsisy malala hoe tena firy marina moa le ananatsika eo. Firy tonne na volamena marina ananatsika, firy mètre cube na bois de rose marina ananatsika, firy hectare na forêt no ananatsika etsetreetsetra. Dia le webs zany amin'izay maha-comptabilisation anazy zay dia tetika asa anankiray afahantsika malala ny centre ary économique na valeur économique ny fananatsika aloha dia mba afahantsika mitantana anazy satria nalay lasa resaka politika fotsiny le izy nefa sanatriny fa mety tsisy akory. Ny faharoa anatin'ilay webs akoatran'izay famantarana anazy valeur économique standard économique raha toe-karena ny fananatsika zay tsy dia misy dikany koa raha hoe io dia mahazo taremarika hoe izao fa dingana faharoa dia tokony ampiasaina indrindra zany reo mpanapa-kevitra politika le politika tsy le politika le tenentsika fa décideur politika moa zany filazana azy amina le politika tena tsotra sy madio ampandrosoana firenena tokony ampiasain-drareo reny ny anatina politique publique tsy zao manangana PND sy ny sisa tokony hitany zany zay chiffre zay afana miady hevitra mba afahantsika manana politika metimety kokoa hitantanana anty firenena ty. Problème tsy nandray ohatra hoe malaza be hoe alaina 1% ny QMM tsy fantatra hoe avy aiza zay 1% zay bazina inona nafana nikajin'izay dia zay le webs misy information zany tokony afana mba metimety kokoa zany le fanapahan-kevitra rehefa avy eo hoe mba mifanaraka indrindraindrindra mitombontsoa amin'ny besin'ny maro satria zay foana le voalazantsika teo aloha teo ohatrany hoe misy tombontsoany daholo be na le bien public lasa makany amin'ny bien individuel zay vitsivitsy zay zany tena problème atsika lasa tsisy lalana lasa zay zavatra rehetrrehetra mimbonany olona maromaro zany lasa mitokana zany dia ao anatina politika daoly no mahatonga an'izany. Ditra amin'ny tena atao hoe votoatin'ny resaka tsika resaka resahany eto moa zany dia le hoe asarobidy tsy fitsinjarana radrariny ny vola miditra sy ny hoe ny azo amin'ny resaka asarobidy io resaka hoe kaboraraka eo anivony fitrandrahana n'io asarobidy io ny fanontaniako voalohany angambany apetrako aminareo telomenada asa ihany koa mipanatrika raha misy hoe anampy fanazavana dia ny hoe inona marina moa le atao hoe asarobidy
dia manahoana ny lalàna mifehan'izay hoe fitrandrana n'lay azo sarobidy zay satria raha tsy fantatra hoe inona ary lay azo sarobidy kininona ve azo sarobidy ny asany andramena ve ny andramena ihany ve natao hoe azo sarobidy sa hoe inona daholo natao hoe azo sarobidy inona famaritana an'izany mitovy daholo ve ny lalàna mifehan'izay hoe fitrandrahana an'ireo azo sarobidy ireo sa misy karazany asa ato amin'ny kirakira ny resaka ala ngambany aloha no meko fitenenana voalohany satria nareo natao hoe milona tanteraka ao anatin'izay hoe kirakirana ny atao hoe hazo mety ihany koa no mety azo sarobidy sotana nome fitenenana raha maritsika hoe inona no atao hoe azo sarobidy betsaka ny oentina amaritana anazy critère oentina amaritana anazy zany ny voalohany alohany a dia eo amin'ny atsaran'ilay azo ny lokony avesarany ny endriny zany rehefa avadika izy faharoa izay endriny izay a dia mitondra ny vidiny izay no masarobidy azy dia ny fahatelo eo amin'ny filan'ny olona azy lasa indraindray zao tsy fantatritsika fa io pain io mety any ariana any tsy fantatritsika fa mety lasa azo sarobidy io rehefa mandeha ny filana azy a fa izy moa ambolena mety ho sarotra ny eritreritra an'izany dia ny anankiray mety azo amaritana azy koa dia eo amin'ny valeur scientifique les valeurs scientifiques tiako tenenina dia eo amin'le hoe sarotra hita izy a zay moa malafo azy mapagaka fa rehefa ohatra ny hoe sarotra hita ny zavatra dia melafo sarotra hita izy a satria sarotra ny ampitomboana azy ara-voajanahary zany hoe raha ambolena izy a dia mety afaka 50 taona izy raha aniry vo azo trandrahana indray na afaka 100 taona izy vo azo trandrahana indray izay no sarobidy azy zay dia voafetran'izay koa sarotra ny fitadiavana azy a dia voafetran'izay ny vidiny izay mahazo sarobidy azy dia eo amin'ny mahara scientifique azy moa dia misy filaharana izy io zay araky ny lalàna avoaka ny fanjakana misy catégorie 2 misy catégorie 3 misy catégorie 4 misy catégorie 5 ny catégorie 2 sy ny 3 dia lay azo sarobidy ary ny catégorie 5 a dia le anaovana kitay sy sarpo dia izay zany a ilay famariparitana ho anay mpitandrakala sy nampianarina anay a amin'io resaka azo sarobidy io manahoana ny atao hoe lalàna mifehan'izay fitrandrahana n'le azo sarobidy zay raha eto Madagasikara ny resana raha eto Madagasikara ny resana dia ny lalàna mifehy azy a dia miainga moatsika tamin'ny lalàna ny fanjakana 97 dia aoko moa ny lalàna efa antitra tamin'ny 60 tsy tetadidiko loatra dia izay lalàna izay no mametra ny kategoria n'le azo dia eo amin'ny fitrandrahana azo a dia misy ny lalàna mifehan'ny fitrandrahana ala dia ao anatin'ny lalàna mifehana fitrandrahana ala io a dia mipetraka mazava tsara hoe a ohatran'izao ny refy azo trandrahana ohatran'izao ny fomba azo hitrandrahana anazy ohatran'izao no entina mitrandraka anazy misy clause zany rehefa hitrandrakala zay apetraka ny mpitrandrakala manaraka ny permis-ny mazava tsara hoe ny azo ohatran'izao ihany no azo nareo tapahana raha ohatra ny izy azo tafiditra ao amin'ny annexe 1 en CITES dia voalaza mazava tsara hoe tsy azonareo tapahana io ary voalaza ao anatin'ny lalàna ho anay mpitrandrakala dia hoe reo azo ireo raha tapahanareo a dia tsy maintsy misy isaky ny hektara azo anankiray avela anome solofiny sy zanany ho an'ny taranaka any aoriana ohatrohatran'izay ny lalàna zany hoe miainga amin'le lalàna fototra loa zany a dia misy decret mihitsiny a dia misy arrêté mihitsiny a dia miditra hatrany amin'ny clause spéciale mihitsiny zany a rehefa tena hitrandraka
diamètre exploitena tsy mahazo latsaky zao tsy maintsy 30 centimètre miala avy any amin'ny hazo ny tandrahana dia zavatra ohatran'izay antsiprian'izy zany ao anatin'le clause. Manaona misy azo anampianareo menaka azy ve mikasika an'izay fa tena feno de feno zay ary hita mihitsy matianina anazy eo anatin'le izy zaho moa tsy tena mpanao lalàna apikolazy fotsiny angambany am'le resaka lalàna zay a mihinana savany madame Claudia moa zany dia le tena hoe tena ny base ny lalàna ny fitrondrahana ala fa io zany amin'ny resaka sarobidy manokana dia araky ny ohatran'ny hoe zany mivokatry ny fikarohana natao avy eto dia milaza fa miovaova be ihany zany a ny lalàna momba nyity fitrandrahana ity nanomboka tamin'ny taona 2000 ohatrany a dia efa hoe voarara tanteraka ny fitrandrahana sarobidy zay zany ny hoe loi nisy dia eny antsefatsefany eny zany a dia misy a arrêté na décret manovan'izay ka hoe misy a ohatrany hoe karazana fanomezan-dalana manokana ho ana olona na hoe ho ana quantité ana hazo dia izay zany zava-nisy hatramin'ny 2000 adiny moa raha tsika nahitany tamin'ny zava-nisy tamin'ny 2009 fa arrêté zany no nanome alarina ny olona kanefany a loi no nametraka ny hoe tsy azo atao ny mitrandraka hazo sarobidy ka dia tsy misy stabilité zany a eo amin'ny resaka lalàna amin'ny fitrandrahana hazo sarobidy a ny eto Madagasikara. Ny resaka famariparitana ny amin'ny antsony hoe hazo sarobidy sy ny resaka lalàna amin'ny fitrandrahana zay fa rehefa miditra amin'ny resaka famarotana tsika satria ny loha hevitra moa zany dia zay resaka hoe ahoana ny fitantanana ny vola io ahoana ny tokony ho izy ao anatin'izay fitantanana ny vola amin'ny fivarotana ny hazo sarobidy zay manahoana ny lafin'ny lalàna amin'ny eto amintsika sy ny zavatra hoe tena mifehy mazava an'izay hoe famarotana sy fandrarahana ny hazo sarobidy zay. Isiko ny fitenenana misaotra ny madame Saintiana mariparitra n'le hoe sarobidy tena sarobidy aloha dia le bois de rose sy ébène dia efa misy lalàna ao mandrahara azy nefa moa dia misy foana ny exception madame Saintia dia iny tsy aditsika hevitra fa noho ny antony maro samihafa dia misy foana ny exception fa ny eo amin'le hoe ny hevitra tiatsika hotrandrahana eto dia mikasika ny famarotana dia ny fihotian'ny vondrona eny fotony na reo olona manodidina ny ala hoe misitraka ve sa tsy misitraka izay ny adihevitrantsika eto raha ny fahafantaranay azy ao anatin'ny vondron'ny mpitandrakala dia efa ela no nisin'izay izay mpitandrakala moa dia mandoa sarany redevance dia tamin'ny taloha izy io gré à gré zany hoe afaka mifampiresaresaka eo dia ny apateliny aloko zao hoe amin'ny volana indray zao hoe dia iny moa fantatritsika fa tsy mety tsony manoloana fangararana sy ny namany a dia misy an'le tolotra dia zao a amin'le tolotra tonga dia ambongadin'le vola vidiana zany hoe ataony appel d'offre amin'le tolotra dia ohatrinona dia iza no manome be indrindra dia hita eo zany hoe ianona nalasa azy a tsy haiko ohatra 200 millions na 300 millions misy hatramin'ny 1 milliard amin'ny vidina alasan'le olona azy dia iny a tonga dia arotsaka any amin'ny trésor dia araka ny fahalalànay a tokony hirotsaka iny nisy lalàna mame an'izay tokony hirotsaka iny a any amin'ny fonds forestier national dia ao amin'ny fonds forestier national indray a misy voasoratra ny lalàna zany misy commission forestière ny ao anatin'le comité io a misy solotena ny faritra misy solotena n'le commune misy solotena ny agriculture le olona rehetrarehetra izay miantoka amin'ny fampivoarana any amin'le toerana ny tokony membre amin'ny commission forestière io satria le fonds forestier national tokony midina hatrany amin'ny hoe fonds forestier régional dia rehefa fonds forestier régional izy zany a dia natokana ho an'le faritra hitrandrahana dia tokony
rehefa miasa le commission forestière dia tokony voazara ara-dalàna zany a ilay vola raha mampiditra zao nefa ny tsy izay le zavatra mitranga tsy fantatritsika fa tsy izay le izy a misy antony maromaro moa tsy nampiarana zany ve tena efa mandeha ve tsy fantatro fa araka ny lalàna dia izay no izy dia ho anay mpitrandrakala indray izahay dia mariana io moa zany ny ohatrany hoe hitarainanay foana na rehefa misy manadiady anay hoe ahoana moa ahoana ny tena fipetrany satria izahay a dia mandroa vola tena hoe 300 millions ohatra ny vidin'ny ala dia tena mandrotsaka an'iny zay a dia maka an'izay voalazy zay hoe reto mètre cube ny ao anatiny eo dia maka an'io dia ny mampalahelo dia zao tsy hoe mampalahelo moa fa efa fomba fiasa le izy raha vao hiditra ao anatin'le fokotany zay nareo zany le tsy maintsy mijery an'le fokotany zay hitrandraka an'le ala dia rehefa miditra ao amin'le fokotany eo zahay mpitrandraka ala anankiray zany a dia mangataka le fokotany amboary ny col anay amboary ny tetezana anay dia mamboatra koa zay lalana iny tsy azo hidivirana satria tsy afaka mamoaka an'le vokatra zay raha tsy mamaky lalana mamoaka an'le lalana charge anankiray zay ao ny commune indray a dia mangataka indray ny commune izahay ohatra n'izao ohatran'izao fa mba iantohanareo zany le ohatran'izao dia zay koa nefany a mandory izy torona dia ny be dehibe zany le mianjady aminay dia an'izay ka malahelo mafy manoloana an'le tsy ara-dalàna satria betsaka le zavatra lohanay a fa reto a mandray maimaim-pona ataoko hoe maimaim-pona manao azavatra satria tsy mandoa izy ristorina tsy mandoa izy tsaran'ny ala manakarama an'le tantsaha fotsiny izy osy izy nany anosy be anala fa efa mba niasa tany a makadrotraka izy dia le drotraka le olona zany natao hoe manao drotraka le drotraka no mitondra n'le azo eo amin'le mpandraraha le réseau tambazotra n'le illicite zany a dia mandeha ho azy ny anazy dia tonga eny an-tsena ny entana rehetrarehetra izahay nandoa lafo be tsy afaka hivarotra lafo be fa iretsy tsy mandoa presque nininina atao hoe kely tobaka ny azo eny an-tsena raha ohatra nareo tsy lazako fotsiny mba nanaonao kely fanadiadiany zay fa nanomboka ny voan'ny tolotra ala 7 fotsiny permis navoaka amin'ny fanjakana dia mba fantaniana apetrakay mba avaiza daholo ireo azo eny an-tsena rehetrarehetra ary malasa fisainana anay satria zao tsy hoe anao torapoa fa mba andefa kely fotsiny message zany malasa fisainana anay dia hoe rehefa lany taragnana ny boîte d'ébène dia ho lany koa ny palissandre dia inona indray ny manaraka ny trafika angambany a sy dia tena araky ny volaza teo zany a dia nivarotra iray isa-pirenena zany a no tena hoe anaovana ifandalinana sy ifanarariana be lehibe a fa ny eto amin'ny eto an-tanindrazana zany a dia noeriseretina hoe anjarany avy eo amin'ny sapatrarahany ala no mijery akaiky sy manao fanadiadiana ny momba ny fandehan'ny tsenany azo a eto anivony firenena amin'izay lafi ny rasa-pirenena zay azafady vonjy manahoana ny vokatra avy eto Madagasikara amin'ny akapobeany reo mazao hoe varotra rasa-pirenena izay ny ara-dalàna ve zany tsy ara-dalàna ny tena betsaka mitobaka ataoko hoe anapiky kely fotsiny fa hoe aleo aloha anotanitsika hoe manahoana ny resaka ara-dalàna aloha satria nareo zany raha mijery hoe ny resa-pirenena manahoana aloha ny endriny aloha zany mangety Madagasikara izy dia manahoana idiratsika ihany ny tsy ara-dalàna rehefa avy eo satria ahafahana mahazo an-tsaina aleo zao le tsy ara-dalàna dia hoe inona ohatriny ahoana le ara-dalàna raha resaka hoe fanondranana ny asarobida avy eto Madagasikara dia tsy voazao angamba zany no manomboka fa efa tany ho any amin'ny tao hoe tany amin'ny 1995 fa nanomboka tamin'ny taona 2000 zany le izy a vao tena hoe niakatra
raha iteny tarehimarika tsotsotra angambany a raha atao hoe zao tany taona 2000 a tamin'izany efa nivoan'ny lalàna fandrarana ny fitrandrahana sy ny fandrarana sarobidy dia tamin'izany taona 2000 izany indrindrany a dia nisy teo amin'ny 5500 tonnes teo a nalefantsika tany ivelany fotsiny izany a tsy nisy hoe niditra tamin'ny kitapom-bolam-panjakana ny vola niditra tamin'izany a fa dia nandeha fotsiny ohatran'izao dia teo anelanelan'ny taona 2000 a ka hatramin'ny 7 tsy hoe tsy nisy le izy fa somary a nangingina kely zany dia nanomboka indray zany a le izy tamin'ny 7 dia tamin'izay a zay mbola nisy arrêté ihany koa nanamafy ny fandrarana dia tamin'izany dia nisy teo amin'ny 500 tonnes teo eo a ny naondratsika tamin'izany ny tonnes tany ho any amin'ny $4,000 tany dia raha ataontsika zany ka tsotsotra hoe ny vola very tany ho an'ny fanjakana tamin'ny taona 7 dia tany ho any amin'ny $10 millions zany hoe a tany ho any amin'ny 16 milliards d'ariary any ho any tamin'ny 2007 zay dia raha hoe ahoana sy ahoana ny fandehan'ny varitra ny tena hoe zany hoe firenena tena mpanafatra azy sarobidy indrindra aloha hatreto a dia Chine sy ireo pays vitsivitsy a any Azia atsinanana sy atsimo dia eo moa zany ny azo avy aty Afrika eo koa ny avy any Amerika atsimo fa eo koa ny avy eto Madagasikara dia raha ny avy eto Madagasikara zany hoe aiza daholo ny lalany iny moa zany a dia efa misy ireo karazana hoe faritra izay mpamoaka ny fitrandrahana azo miala avy any zany izy io a dia ny lalany tamin'ny voalohany atao hoe tamin'ny 3 taona lasa na tamin'ny 5 taona lasa tany hoany miala eto a dia mandalo Mozambique dia ny sasany mandalo Comore ny sasany mandalo tany Maurice fa tato anaty nanomboka tamin'ny atao hoe 2009-2010 ka hatramin'izao zany a dia miova kely ny lalany hoe avy eto le izy a dia mandalo a aty Afrika atsinanana zany hoe indrindrandrindra tia Kenya dia avy eo zany a manao transportement dia mipaka any Singapour na Hong Kong dia ao indray no miampita makany Azia dia io moa zany maromaro ny raha ny eto Madagasikara angambany a dia efa imbe ny voaka ny gazety ny hoe izy no tafiditra ao anatin'le izy ahoana ny organisation fa reny olo reny zany dia tsy miasa rery fa misy koa ny tambadzotra eo anefan'ny iraisam-pirenena amin'izao fotoana zao atao anatin'ity tetikasany skepsy ty a ny ataon'ny trafika dia miezaka mampifandray hoe sy mitady hoe ahoana ny fomba fiasan'ny tambadzotra avy eto a izy no ifandraisany a any Afrika antsinana satria ny tsara mariana tato anatin'ny atao hoe hatramin'ny ampidirana ny sarobidy ao anatin'ny CITES dia efa misy fomba fiasa vaovao zany zao a ataon'ireo mpanondrana dia ny fanadiovana ny sarobidy avy eto Madagasikara diovina ao Zanzibar na any Tanzania ao Kenya dia taratasy ozoka zany no ampiasana ozoka moa zany fa nefa lasa tena izy le izy satria voadio dia lasa ohatrany hoe azo ara-dalàna le izy a rehefa miditra any amin'ny firenena izay a manafatra an'ireny azo ireny raha fehezo kely zay teneninao zay tsika zany zao tsy afaka mivarotra to hoe azo sarobidy makany ivelany ve raha zay teneninao zay nanomboka zany a tamin'ny 2013 izay nampidirana ny karazana sarobidy rehetrarehetra karaha bois d'ébène palissandre bois de rose tao anatin'ny CITES dia tsy azo Madagasikara atao ny manondrana azo sarobidy naiza zay ny tokony ho izy zay misy le mahatonga le ady hevitra be ankehitriny hoe dorana izy ty satria tsika zany a manao somian'le convention internationale dika zay tsy mahazo manondrana mihitsy nefa le azy efa tapakeo dia le hoe atao ahoana ary io zany zao tsy azo anondrana izy zany satria lasa mandika ny zavatra sony avitsika
ny olona rehetra moa teny hoe fa tapaka ihany tsy aleo hoe mba hivadika hoarena atsika misy milaza hoe hodorana zay mahatonga an'le débat zany fa ntiako tenena fotsy mameno an'izy miravavy dia le azadiny fa rehefa manorana zany izy devise misy perte na devise zany $10 millions taoko fa ngedangeda ihany zany raha ohatsika indrindrindra mila devise ahafahana mividy fanafody ahafahana mividy engrais ahafahana mividy ina daholo le ondratsika reny mila viditsika reny hitanareo am'izany fa tsika mianakavy aloha dia tena amin'ny akapobeny maty antoka tanteraka amintsika rehetrarehetra maty antoka zany zao ny mpandraraha maty antoka ny commune satria tsisy redevance hoe zareo zany any amin'ny lalatsy hitanao andehanany dia mazava ho azy rehefa maty antoka ny commune sy ny fanjakana tsisy hetra sy ny sisa miditra ao aminy tsy afaka manao lalana izy tsy afaka manao fahasalamana sy ny sisa tsy afaka manao le service public dia rehefa tsy manao public izy dia tsika mianakavy zany maty antoka am'izay ny firenena zany tsy mahazo devise zay ahafahantsika manafatra entana ahafahana manita izy mamorona asa dia zay le izy hoe tsisy mahazo tombosoa mio zany raha ny akapobeny fa le olona vitsivitsy ao anatin'ty firenety ihany zany mahazo ary tena miopapana miresaka n'izay fa tiantoko izay tsika manahoana marina moa zany mety misy taremarika azo ena ve na ianareo mefsa na ny mpandraraha matianina zay hoe misehatra ao anatiny mikasika an'izay fa tiantoka izay eo anatrehany hoe misy ianareo zao manaraka ny lalàna mandony volam-panjakana rehetra ankilany mpifaninana aminareo zay any anatin'ny seraka braraka tanteraka mety misy taremarika azo mena ve ahafahana mitaratra hoe mety anahoana no avy mpandraraha tena matianina manarakalana ty lalam-piarina azo sarobidy ity zany le problème ma tsy namana fa tsika miresaka zavatra tsy ara-dalàna ara-dalàna tsika tsy mahazo chiffre may tsy ara-dalàna anahirana ny azo chiffre hoe firy ny zavatra mivoaka dia sarotra matapatatra anazy fa na izanaty zany raha misy any le ohatrany hoe ONG sy sisa fitrandraroza mba manao ankely tsotsotra ny zavatra fantatro aloha tsy fantatro le hitako any anaty internet any raha ohatra ny any marodjetsy nandehanany vonjiny zay mialo am'le park misy an'le azo sarobidy dia any amin'ny dimy alina zao ohatra ny fototra nasorona any amin'ny 250 any ny conteneur nivoaka atao estimation ndrareo zany zay zany hoe any amin'ny $220 millions ny sandan'izay zay zany any amin'ny partie fotsiny fa ny manera Madagasikara tsy dia haiko hitanareo am'izany fa enjana be ny faharoa dia zao misy eto amjereto misy mpanao scientifique ihany misy mpitrandrakala misy mahay ny resaka forêt io aly io mantsy rehefa soronao zany le azo tsy hoe alaina amin'ny hélicoptère dia tsisy rehefa maka an'io anao dia rehefa dabokao izy dia misy simba manodidina anazy rehefa mila an'io koa raha tsy dia hoe maka an'le lianina izy tsaiko le hitanareo le ohatrany montage zany alainy reny ampiasaina amatorana anazy raha tsy disy koa any am'le rehefa alefa le izy misy hazo karazan-kazo koa tapahana alefa am'le rano maika anazy dia apetraka ambony le izy hitanareo raha resaka écologique sisany tena manimba n'le ala tanteraka le izy fa tsy hoe miala fotsiny ny azo iny dia mijanona am'izay hoe miala fotsiny le izy fa tena lasa amin'ny teny ataontsika hoe am'mpikaroka moa izy lasa fragile le forêt zany hoe raha mbola kitihana indray mandeha zany dia tena mety tsy miverina forêt tsy mety ho sarotra ny iverenana forêt zany zao izy anisany zavatra lehibe tena ataontsika hoe vokatra le izy farany angambany ny anahy moa tena mba haiko zao amin'ny resaka ohatrany hoe institutionnel misy lafiny anankiroa tena hitako hoe problème azotsika eritreretana le izy lafiny voalohany dia zao reo ala reo matetika ny vondrony fotony no mitantana anazy misy le vondrony eo zany tatsara ireny dia mba mitantana anazy rehefa angalarina ohatrany io izy dia manimba nle ohatrany hoe lasa tsisy dika le vondrony fotony lefa mba natao hitantana sy kajan'le izy dia manimba nle fomba fitantanana sy le fomba fisainan'le olona mihitsy zany rehefa aveo ny faharoa azo adiny fa rehefa misy trafic ohatran'ireny fijeriko anazy dia tsy hitako zay tenena anazy ny te malagasy le crédibilité le fanjakana mihitsy ny vo hoe goragora dia raha hitanareo raha mpitahina nareo parny gazety ohatra mitranga miaraka amin'ireny le figoragorany reny ohatra lasa misy daly hoe le service public rehetrarehetra totona daholo satria malemy le fanjakana ary ny fisiny trafika dia mampalemy ny fanjakana
aza eritreretinareo hoe mampamafy azy io fa ny olona vitsivitsy eo anatin'le izy aloha mety mafy hoe manan-karena fa amin'ny ankapobeny io amin'ny firenena rehetra zay misy trafika dia mimalemy le pouvoirany zany dia anisan'ny problème institutionnellement zany lasa sady aty amin'ny fotony le fondrony fotony atao tantana zany lasa malemy satria mitsofoka koa le olona dia io zareo le haivy zay zany tsisy dikany tsy fialo am'izay no ataonao ihany ary ny culture subbulia na ny atsaka sy ny sisa satria ina moko fa tsy rarana tsony zany ty dia aloha zay zany mampitombo betsaka an'le raha jerena ny statistika natotanisy miara mitombo amin'le trafika ny olona manao tavy miara mitombo amin'ny trafika ny fienany ny mpitsidika mpizahatany ohatra hoe miena enina dimapolo isanjato zao ny mpizahatany eny amin'le parc io satria ina moa nojeny io azo fantaka dia hitanareo misy fitraikany miaraka ohatray tsy ara économique eny zany fa ara-sosialy indrindrindrika ara-piarahamonina mihitsy ngambany amin'izay resaka fantiantoko izay a tena hoe ny vokatry ny fikarohana nataon'ny olona maro teto Madagasikara sy ny tany velany angamba no lazaiko tsotsotra raha hoe tamin'ny taona 2010 izay nisy eniny arrêté anankiroa izay misy autorisation exceptionnelle iny angamba dia raha totalina ny olona tena hoe zany a nahazo autorisation feno a dia olona 320 rehefa tena tonga nefa ny fandanana olona 7 zany a no fantatra fa nanondrana seho amin'ny endriny maro samihafa moa zany izay a dia ny totaliny a izay atao hoe ao anatin'ny fanarahan-dalàna angamba tamin'ny 2010 izay a dia teo amin'ny 18 tonnes teo zany a no atao hoe nanara-dalàna vokatry ny arrêté anankiroa nanome alalana tsy izay zany nefa ny zava-nisy fa ny totaly navoakantsika veto Madagasikara nandritra ny taona iny a dia natratra tany amin'ny 39 000 tonnes dia raha ataontsika zany a ny kajikajy a dia efa presque x2 ny tsy nanara-dalàna dia raha jerevana zany ny vola niditra tamin'izay a tao anatiny hoe ao anatin'izay zany ny hoe taxe dia tokony tany hoany amin'ny 131,700,000 dollars tany hoany dia ny tokony hoe niditra tapim-bolam-panjakana zany tamin'izay a dia tokony hoe tany amin'ny 22 millions dollars tamin'ny 2010 io dia entre 2010 zany a sy ny taona 2010 dia atao hoe somary latsa-datsaka kely teo angamba dia nisy koa moa ny fivoahan'iny arrêté izay mandrara ny fitrandrahana tanteraka iny dia tonga dia epita amin'ny taona 2010 ako a tamin'ity taona ity zany a nanomboka tamin'ny janvier ka hatramin'ny novembre teo a dia natratra tany hoany amin'ny 70,000 rondins tany hoany a no mivoaka avy teto Madagasikara dia 50,000 tamin'ireo zany a saisie any amina firenena maromaro fa ny 20,000 rondins kosa dia afaka nodiovina tao Afrika Atsinanana zany a ka afaka tonga Somatsara ihany a tany amin'ny firenena nafatra azy raha totaly zany a ireo 70,000 rondins ireo ny vidin'ny rondin anankiray moa zany amin'izao fotoana izao dia ano any amin'ny 2600 dollars any raha rondin milanja 150 kilos ka raha totaly zany ny zavatra nalefatsika tamin'ity taon'ity fotsiny izay mareny fa tena ao anatiny tena tsy fanarahan-dalàna tanteraka dia natratra tany hoany amin'ny 182 millions de dollars na 409,500 millions dia raha totaly zany hoe zavatra nandeha tao anatin'ny tsy ara-dalàna nanomboka tamin'ny 2010 ka hatramin'izao a dia any amin'ny 1113 milliards ariary any hoany izay zany a no azo atao hoe fantsiantoko ny firenena malagasy a noho ny fanondranana tsy ara-dalàna ny azo sarobidy indrindra fa ny andramena
manankarena le firenena fany efa dia tena nisan'ny mahantra mitombo dia mitombo zay zao ny zavatra hitako am'izay dia hoe lasa taridrano kilailany zany ty raharaha ity mivery ny betsaka fa isika ihany koa vonjy atasy malala anokatra ny adihevitra ho an'ny mpanatrika rehetrarehetra akoatratsika zay eto plateau efa misy vonina dia misy micro ato dia afaka mandray fitenenana. Tantely Rasoanaivo, mpanao gazety avy amin'ny Onjapeo RLI FM 106 ny fantaniana petrako dia miantefy amin'ireo mpandraharaha ao anatin'ny ara-dalàna amin'izay hoe fitrandrana ny arena voajanahary zay indrindrindra moa zany ny azo sarobidy araka ny fanazavanao teo raha matoa tompon'andraikitra dia misy ny tsony ao anatin'ny fanarahan-dalàna izay ataoko hoe manahirana anareo ny fisiny satria nareo misy lalàna arana misy ny redevance alohanareo any amin'ny fanjakana tonga nareo mitrandraka any amin'ilay toerana zay hoe efa azonareo alalana izy ireo ny ponina any atoerana raha ny fanazavana ny eto zany dia hoe mangataka n'ilay anamboarana ny sekoly anamboarana ny lalana izay tsy tokony andraikitrareo raha fahitanay azy fa raha toka manaiky andreny nareo nefa le vola efa lazainareo fa nalohanareo amin'ny fanjakana zay tokony anamboarana ny tanàna ny sekoly ny fotodrafitrasa ao amin'ilay tanàna isin'le fitrandrahana nareo hoe tsy mahatsapa-tena hoe sady maty antoka indro zany tiako apetraka zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia hoe tompon'andraikitra ihany koa nareo aiza hoaiza le fandraisana andraikitra nareo aiza hoaiza ny fifampiresahana amin'ny tompon'andraiki-mpanjakana mba hitsara an'izay mba hisitona lakolosy kely hoe aiza ny volana menay anareo ry tompon'andraiki-mpanjakana ampiasao amboary ny tanàna ny sekoly ny lalana avelao zay anao ny fitrandrana satria izahay raha ny tokony ho izy dia hoe ara-dalàna miantifamiko moa le fanontaniana dia tonga dia hovaliko mikasika an'izay zavatra zay izy io fomba efa niainanay mpitrandra-raha hatramin'izay tamin'ny taloha le hoe misy faritralatra andrahany ty dia izay ny manatona fanjakana hoe tianay nitrandraka anyty dia manatona ny commune dia mikarakara raha azo lazaina hoe izany mikarakara n'le commune sy le vokotany dia io efa fomba nahazatra hatramin'izay io dia raha vo tonga any amin'le toerana fitrandrahanala dia mangataka an'izay ry zareo tena hitanay hoe matsiaro resy zahay fa izahay kosa aloha tsy hoe manao croiser les bras ozy izy ny fomba fitenina hoe manaiky fotsiny amin'izao fa misy resaka hifanaovana amin'ireo olona eny fotony mihitsiny hoe ohatran'izao kosa ny efa vitanay ohatran'izao ohatran'izao dia manao fampirarana amin'ny zareo zay mba hanamaivana an'le izy zavatra azo lazaina koa nefa tsy vetivety ny manova toetsaina ho anay mpitrandrakala koa maika ny tehiasy zahay dia miroboka izay dia matsiaro vomafy koa dia nefa ny rehefa tena atao le analizy dia tena mahity izay hoe tena vomafy fa mila fitezana le izy ary izay ny nampatonga anay tena hoe mihetsika amin'izao fotoana izao amin'ny fampianarana ny membre ao aminay mba hiovany le toetsaina satria rehefa maika mantsy ny mpandraraha raisiko ohatra fotsiny hoe misy zany aminay tsy afenina ohatrany hoe voasakana izy na ara-dalàna zao ary voasakana izy zao tratrany barazy ny brigady dia ara-dalàna zao ny taratasiny fa voasakana izy hoe tsy mandeha ty ohatran'izao dia le maika dia manome vola kely mba handehanan'le camion aingana zany zavatra rehetrarehetra zany tsy vita hoe androany tena hita mihitsy hoe tsy mety le manolotra vola tokony hitaizan'ny fanjakana tokony hitaizan'ny tompon'andraikitra fa mila fitaizana zany fanovana toetsaina changement de comportement ary anisany tena hoe defio anay zany amin'izao fotoana izao dia le hoe anovan'le toetsainy le mpitrandrak ao aminay satria noho izay vesavesatra be deabe 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 zay
dia manana hevitra indray le mpitrandrako aminay a aka mihoatry ny fefy zava-miseho zany zavatra mitranga ary tsy mamenatra miteny an'izany satria raha vao mitambesatra le izy angalan'ny commune vola izy angalan'ny fokotany vola izy mety angalan'ny tsy haiko zareo ao amin'ny ministera isatokony izy hoe tsy manana kely carburant zay anaovana ny marquage ny azonareo fa mpameo carburant kely zay andehananainy anaty ala zavatra efa tsy tokony ataonay zany fa mihitsy koa le volanay zay te hivoaka dia lasa indray mame an'le carburant raha ny tokony ho izy zany lojika an-javatra tokony tsy anome vola ntsony zay satria efa vola be le ary fa rehefa maiky zay a tsy afaka hikatso zay vola be ny natotona dia manjary ohatra ny tafiditra amin'izay andrianary misy Aristide avao amin'ny WCS rehefa tena miheno an'le famelabelarana nataonareo rehetra teo dia ohatrany maka sary anankiray le sary hitako dia hoe tena tsy ara-drariny le fizarana n'ilay tombotsoa azo avy amin'ny fitrandrahana n'ireo arena eto Madagasikara raha mikasika ny ala aloha dia nivoaka teo daholo ny antotanisa sy ny tarehimarika maro rehetra dia ny tena azo amin'ny tinana azy dia hoe fantiantoka ho an'ny Madagasikara zay a na ny mpitondra fanjakana zay mila vola ampandrosoana na ny vahoaka ny fotony dia samy maty-antoka fanontaniana mipetraka ho anahy manokana ary inoko fa zay mihitsy koa fanontaniana mipetraka amin'ny malagasy rehetra zay maheno zao fandarana zao hoe ka inona ary zany le ho atao inona no efa eritreritrareo na vinaviny ity na efa zavatra natao mba hahafahana miady amin'izany zavatra zany sy manarina ny lizy satria io zavaboary io araka le fanambarany no hevitra teo dia izy io misy fetrany tsindry zakany raha mbola mitoy ohatr' zao le tsindry tsy ahazaka ntsony izy io dia tsika rehetrarehetra ny voamaika ho faty antoka eto indray ka zay le fanontaniana hoe inona nefa vinavina sy eritreritrareo hoe ahoana ny mba hifampiresahana mihitsy ary amin'ity ndray mandeha ty tena hoe hifanaovana loka satria tena raha izao no mitoy tena manahirana sy mampatahotra no avy ny taranaka mandimby misaotra to Corinne Raphaël avy amin'ny USAID za zany no gestionnaire an'le programme Scape le resahantsika nandritra n'ity zavatra ty avesany poiran'le resaka fanaovana androany toy zany resaka foana hatramin'izay hoe zao ny problème dia arak'le resak'le ny monsieur Aristide atao anatin'ny WCS teo hoe tena zany ohatrany hoe plutôt hatraty amin'ny resaka solution zany no saika hoe anontaniako na ho proposeko hoe na ho an'ny exploitant forestier le izy na ho an'ny trafic ho anna ny olona zay manatrika ety na ho an'ny firenena hoe ary manahoana kosa re le processus ny FSC zany na le hoe Forest Stewardship Council mety hoeritreretinareo ve hoe mety tena ho efficace izy io mety ho vitatsika sa tsy mety ho vitatsika satria amin'izao fotoana izao mantsy ny misy tendance zany hoe na les preneurs internationaux na ny olona eto toerana intio ny olona zany mila garantie au niveau international ary dia hoe ahoana ny ahafahana mahazo zavatra nefa le marché le tsena zany sady mety ho an'ny olona rehetrarehetra mo les ressources forestières koa na les bois précieux zany géré de façon responsable fantatro zany hoe mety ho lafo ny koa an'izy io nefa ny kosany mety andevy izy io sa tsy mety andia satria manana intérêt amin'io daholo ny partie prenante rehetrarehetra ao anatin'le izy na les populations locales le communauté locale inko satria rehefa betsaka vola miditra amin'le exploitant mandeha ny exportation dia mazava ho azy fa hiditra koa ny ristourna tsy maintsy hiova koa ny resaka au niveau social le fanontaniana farany aloha ny tonga dia hovaliko mikasika an'le hoe fametrahana production et commerce responsable zany hoe famokarana sy fivarotana mandray andraikitra amin'ny zavatra rehetrarehetra izaho a izy io satria tafiditra ao anatin'izay le FSC ny zavatra tiako tenenina dia io alohany mbola tsisy efa nisy nanandrana nanao an'io teto Madagasikara fa ohatrany sahirakirana izy satria lafo be ny koan'le fanaovana auditin'le izy ny saran'le fitsiriany an'le izy zany avy any ivelany satria mila fitsiriany reny dia rehefa
fitsiriany reny hoe manaraka ny fepetra rehetrarehetra ve dia mety le izy dia le fitsirian'izay lafo zay zany ny antony dia nefa ntsika tsy hoe lafo dia hoe tsy hanao ininona izahay zao ao amin'ny vondrony mpitandrakalo ao amin'ny ara-dalàna vo avina mpanao fiofanana mikasika ny fizohina ny vokatry ny ala na hoe traçabilité zany hoe a miainga amin'ny zavatra kely tsika ny atao hoe fizohina ny vokatry ny ala mantsiny ohatran'ny io a dia ohatran'ireny le hoe biscuit dia misy code barre dia rehefa lany andro le biscuit na misy pozina dia azo jerevana dia voaka vai izy ty biscuit ty dia atao ohatran'izay koa le azo asa code barre na zavatra fasiana puce dia rehefa tonga any dia hita hoe avaiza le izy mbola lafo angamba zay fa ny zavatra natombokay nampianarinay amin'ny olona dia nasiana marque sy codena ny azo a lokony ny tanjona mantsina dia mba miainga amin'ny zavatra kely ahafantarana hoe rehefa tonga eny antsena avaizy ty zay a eto atoerana alohany fa rehefa andefa azy any andafy mety afandray zay ato amin'le vondrony ara-dalàna mantsiny tsy miresaka fa tsy ny marché local domestique hatramin'izao alohany satria zay daholo ny membre ao aminay mbola tsisy mandefa ny ivelany mbola nisy nandefa ihany a fa misy an'le sakana le hoe tsy mahazo mandefa ntsony a dia misy an'le sakana le hoe azo tsy maintsy efa transformé efa voahodina tsara amin'ny lafiny efatra no tsy maintsy alefa dia mbola tsy manana ny ety manao tsara ahafahana mamaly an'izay tolotra izay dia tsy dia betsaka loatra ny manondrana fa efa azo atao tsara ny manaraka ny fizohina na ny traçabilité any vokatry ny ala azo andramana miainga amin'ny kelitsika fa tsy afaka nipetraka fotsiny amin'izao tsy hoe valibiraingina le izy le izy vatsy le fanondranana fijeriko manokana le fanondranana hazo sarobidy atsokosoko lasa problème national mantsy le izy dia donc solution nationale zany tokony jerena zany hoe rehefa solution nationale no jerena izy moa national voalohany manana andraikitra voalohany indrindra dia ny fanjakana za tsy hoe manana ny ONG fa matoko ny ONG zany a miroborobo dia mifaible ny fanjakana zay foana matetika ary lasa ny ONG mandrainy fa ny anjara asa tokony ataon'ny fanjakana amiko zany fanjakana amin'ny maha solution nationale anazy zany dia tokony isy efa niteny solution ihany monsieur teo a hoe tokony isy fampiresahana fa le hitarika an'le fampiresahana zany zay tena ozako hoe anjaran'ny fanjakana mitarika an'izay amin'ny maha solution nationale ny tokony jerentsika anazy mampivory ny olona mitady ny solution rehetrarehetra ny problème atsika zany fomba fijeriko a dia tsisy an'izay le efa teneko teo moa ny a le institutionnel ao anaiko le mpitarika le leadership tsika zany a tsy dia matanjaka loatra amin'ny resaka fitantanana an'io ariny indray le izy mifangaro koa be dehibe zao ny tokony ahitsy amina resaka ohatra hoe raha isitsika zao MNP zao Madagascar National Parks zao no mitantana na masoala atray ny parc national izy io association fikambanana rehefa misy le fangalarana hazo a eo amin'ny ala voajanahary anankiray izy tsy manana pouvoir mihitsy izy hoe hisambotra izy mitantana fotsiny iny a any fanjakana ana régalienne iny ditanareo zoen'ny olona zay hoe ireo nge tsy anao ininona reo tsy inona satria zavatra ilaza fotsiny izy anao constaté fotsiny hoe isy nangalarana ditanareo zany zany misy zavatra hovaina amin'le resaka leadership fizarana andraikitra tenentsika voavoalohany mihitsy hoe ohatra mifanilika baolina fotsiny rehefa misy problème hoe any douane no anina amin'io dia ohatra zany ny ministère en forêt milaza hoe tsy zay no dia zany rehetrarehetra zany fijeriko anazy any am-piandohana mihitsy dia efa tena tsara lamina le izy fa dia ny alo ny solution hitako amin'ny solution nationale anazy satria problème national le izy ny fanjakana zany tokony atao zay amafa fanjakana aloha raha vao tsy mafa fanjakana dia manao cercle vicieux izy satria io ny teneko teo aloha ihany trafic ihany koa lasa mampalemy anazy dia malemy dia gabo raha raka tanteraka ny eto amintsika eto dikan'izay misy volonté politique tsy maintsy enjana be aloha maka an'le izy ary le volonté politique tsy tenenina fotsiny hoe amikabary dia horaisiko an-tranana io na ohatra zany fa hitany anatina budget hitany anatina hoe
tily olona le alefako anatin'io hitana amin'ny allocation na ressource omena an'le zany natao hoe fahitana anazy tena mivaingana fa zavatra tenenina fotsiny zay ny tenenako hoe solution akaiky anakiray de mitarika concertation fa raha vao tsisy concertation be debe itsika anao anatin'io hoe jireo zao ato ny ONG VCS WWF zay ao anatiny tena miasa mafy am'le izy matsiaro fantiantoka dolo ao anatin'izany rehetrarehetra farany fotsiny hitanareo i bois de rose io miteny mantsika hoe vahoaka madinika le vahoaka iny toerandrika tsy mahazo inona zavatra le manapaka fotsiny amba mety mahazo asa quelque ariary asa 10 ariary 10 arivo ariary fa rehefa avy eo izy io rehefa anohany anondranana anazy de efa miakatra 25 fois ny vidiny de rehefa tonga ny Chine 365 fois ny valeurny hitanareo am'izany le perte ohatrany hoe le fananatsika zany de iny fanafindra ny Chine reto de alao zay le perte am'le izy hitako tamin'ny anina zao 1 million le farafara amin'ny tena angambany amin'ny paradisa mihitsy matory am'izany aloha fa de zay angambany azo efa tena fena angamba zay fanazavan'izay fa ny anampiana azy kely fotsiny hoe amin'ny resaka certification forestière isika aloha zany raha hoe resaka sarobidy de tsy afaka ny anao certification na ahoana raha tsy vitatsika daholo reo teboka tsirairay no takiny CITES ataotsika misy teboka fito zany eo nitakirantsika isika zao mbola miteboka voalohany sy faharoa efa ray taona sy tapany aty aoriana mbola miteboka voalohany sy faharoa de raha ohatra n'izao afangana mpandehantsika zao zany ny fanaovana an'lay mise en œuvre an'lay izy de mety hoe afaka asa 3 sa 4 sa 5 taona akory azany izay tsika vao afaka hiverina indray ao anatin'ny hoe fahafahana manondrana ara-dalàna au niveau international raha tsy misy an'izay nefany na dia anao traçabilité tsara be azy tsika eto au niveau local tsy ho afaka hanondrana de eo am'resaka hoe vahaolana tena hoe zava-dehibe zany ny hoe ifampiresahan'ny dommage moa zany fa sy tonga eto zao ny avy eo amin'ny ministèran'ny ala fa tena hoe zava-dehibe zany ny fampiresahan'ireo tompona niraikitra voalohany zay mikirakira sy tafiditra ao anatin'ity resaka ity tokony hoe zany hoe misy karazana concertation nationale iresahana tsara n'ilay olana sy hidinihana ny vahaolana de eo koa zany ny fizarahana mazava ny andraikitra raha ohatra moa zany fanjakana ka de mibaboka hoe tena tsy vitanay ilay izy dia mihetsiketsika zany ny zay mety mahavita azy na ny fa raha ohatra ka mbola tsy tonga amin'izay kosa n'ilay izy de tokony zany miezaka manao an'izay fifampiresahana izay ary mitsinjara ny andraikitra araky ny tokony ho izy zay ngambany ny fandraisam-pitenenana manaraka ngamba zareo avy eo amin'ny GERP dia mpanao gazety nama Hilda Jona Ratsimbazafy avy eo amin'ny GERP ho dia un groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar karaha miteny hoe primate ny resahana dia biby zany zay izy ty resaka ataontsika androany ty nefa de resaka andramena ka etiko tsipihana alohan'ny ametrahako fanazavana na fantanina de izao hoe tsara ny mahafantatra aloha fa ireo azo resahantsika de ny andramena zany tsy nambolen'ny tanan'olombelona izy ireo tsy nambolentsika olombelona izy ireo fa reo biby reo gidro zavamania vorona sy reo biby hafa no efa tao anatapitrisa taona ny lasa dia ireo no manao zany asy zany ary raha tsara ihany koa nafantarantsika teboka faharoa fa efa latsaka ny 100 sisa zao no alatavela misy eto amintsika ka mampatahotra ihany zany raha izao fiazakazaka ny faharavana sy mifampitehany zao de mampanontany tena ihany hoe afaka firy taona sisy tsika no hitan'izany andraminy zany za de miray hevitra tanteraka mihitsy ny teo tamin'ny namako Andrianary misy Aristide tao amin'ny VCS zay nanao fanamariana voalohany ny teny teo faharoa eto ny fikambanany mpitrandraka fa za maniry fa asa mbola tsy mitsangana izy teto fa maninona rehefa zao anatin'izany olana be zany tsisy ny fikambanany mpamboly azo tena fikambanana matanjaka mihitsy fa le tsy fikambanana kely reny fa ohatrany hoe le fitrandrahana foana zany ao anatin'le valy efa tena sahirana be no zava-misy ka so de efa tonga ny fotoana hoe isin'ny fikambanany mpamboly azo tena asa fivelomany ary fikambanana matanjaka mihitsy fanamarina faharoa iny fahatelo omaly sy afakomaly dia nanao atrikasa ny alliance voargasy zay niarahana tamin'ireo ministère maromaro tafiditra tao anatin'izany
ny mazava ho azy ministerany écologia ny tontolo iainana ary ny ala tao koa zany ministerany fitsarana tao ny sécurité ny tao gendarme tao ny rehetra maro ny tao fa ny zavatra andetako hoe tamin'ny tsapa tamin'ny andro voalohany indrindraindrindra ary zay moa le zavatra misy eto amintsika ary tena classique zay saika le fanipy hoe tsy mafantatra na zay tsisy mihitsiny zany ohatra hoe tena fiara-miasa matotra ao anatin'ireo fa saika mifanipy andraikitra ao anatin'le izy ary tao anatin'za moa tam'faramoa zany satria mba malaleo inona ny tokony atao isy ny atrika asa dia natao mihitsy ny hoe prévention anacrime zany hoe oana nisakanana na anasarotana ny asan'ireo zay manao ratsy ka manapotika an'le zavaboary eto Madagasikara efa nisy zany tao fiarahan'ireo fiarana tao anatin'zany atrikasa zany paikady fa dia ny fanantenana de hoe tena hiatra tokoa ny ary tena isy vokany tokoa ny ary tena isy mihitsy ny volonté satria tsy maintsy fanjakana foana no mitarika an'io volonté amin'ny fanjakana zany amin'io paikady napetraka atao fa tsy ratsy le paikady fa natsara takiny azy ny paikady nefa rehefa tsisy ny volonté zava-poana ihany zany zavatra zany ministra moa tao dia mbola nanamafy indray hoe tena zéro tolérance amin'ny ho an'ny ministère zany ty fitrandrana bois de rose ty napetrany io tao izy no teny an'io fa tsy zahako dia olo dehibe izy ny teny an'zany dia hitatsika eo zany mitoy an'zany satria dia zay nataony hoe zéro tolérance ao izy ary nisy kamo nataony tao hoe efa nisy olona tratra dia any avaratra tany zay za antenaina fa hoanatra ho an'ny hafa kanefa dia ao anatin'le résolution hoe ao na zavatra tapaka atao dia everina fa solution anisan'ny solution izay zavatra fa efatra rehefa nianao tsika teo fantatra ny toerana ivoan'le azo fantatra ny olona manao an'le izy rehefa nisy fanonona ny anaran'reny olona manao an'le izy reny fantatra dolodolo mihitsiny zany saingy rehefa nijerevana ohatrany hoe mitanisan'le izy foantsika fa le zavatra dia mbola misy ary tsy mitsatra za ty anytany anareo mpanao gazety tsika namana mpanao gazety hoe tsika ve tsy efa mieritreritra hoe le zavatra ataotsika ohatrany tsy effikasy intsony tenenina le izy be fa be mihitsy zay lahatsoratra na angazety na tamin'ny télévision na tamin'ny lafiny maro zay saingy tsy mivaky loha le izy ary manjary le tena miaro sy le milaza ndray ary matahotra satria misy risque be ho an'le mpanao gazety sy ho an'le olona miteny an'le izy le vondron'olona fotony ka za eto lasa mifisainako hoe sao de efa tsokony tsy tsikerery intsony fa satria mivoaka le izy en Chine ohatrany hoe iny eto ary tsy voafehantsika ko rehefa mivoaka mivelany ray ve voafehantsika le izy ka sao de mba tsy vitantsika intsony izy ty fa raha ilaina ny Interpol international ilaina ny fiara-miasa amin'ny zavatra iraisam-pirenena sao de efa tokony tonga amin'izany le izy fa tsy hoe tsika anakamobe fotsiny ho ataontsika le izy nefa efa fantatra fa zavatra tsy ho zakatsika miteny arytsika miafina fa sao de sécurité atsika tsy azo antoko anatin'le izy ka zay ny saika hoe tsy piako sy efa fangatana zany sy apetraka ihany koa dia misaotra atsika rehetra toko ary mbola mampahery manaroatra ihany mampahery atsika nama tsy mora le asatsika satria ary pirenena samy tompontsika rehetra tandrazantsika ny sanaka dia mampahery atsika ao anatin'le androditsy andraikitra sarotra iandraka hitatsika misaotra to toy an'izay voalaza teo zay mihitsy ny tiako resahana saingy mifantoka manokana aminareo mpiara-miombonantoka resam-pirenena zay ao anatin'ity fandavana Skype zay ty mampivarahontsana raha zay ny ilazana azy ny antotanisa zay nomenareo teo 13 sy arivo tapitsisy sa lavitsisy dia misy antrano ny fanangonana totanisa avy any aminareo efa taona maro izy teo miainga hatramin'izao mijanona eo ve zay sa mankaiza fa itsika zany araky le fahita teo ny lazaina teo na ny mpanao gazety ary mitady ifanikilika ihany ohatry ny fampasipasy araky nyvoalaza teo hoe iza le izy fanontaniana samy tsy sahy teny na ny manam-pahefana iny fotony tany atao masina dia nilaza mihitsy ny manam-pahefana fa fantatra nge hoe ianona mitondra an'io dia hoy izy tamin'ny mpanao gazety hoe ary nareo koa nge malala dia samy mifanika eo ary mino fanatsika reto raha misy an'izay ka araky ny teniny teo alohako teo inona ny tokony atao amin'izay mankaiza ireny antotanisa vokarinareo reny mijanona amin'izay ve dia mbola hitoy dia hoe folo isan-jato sisy zao ny ala dia anahoany hijanona amin'izay ve dia anisa ihany tsika zany mandrapatonga alizy oatra dia mandra-pahoviana ny antotanisa arakaraky ny fatiantoka teo ny tiako atongavana dia zao tsy vita eto amintsika tsony izy io raha milaza tsika hoe concertation fivorina foana ny atsika atrikasa dia andao ivory dia andao vorina daholo
nefa fa fantatra la izy fa tokony sao de tsy vitatsika rerytsony ny mpanao gazety tompoko de efa manao na de mafy sarotra ara la izy a eo zao tsika mifampanontany namana mpanao gazety hoe iza de tsisy valiny le izy fa manao zay azo atao kosa midénoncer hoe zao ny zavatra misy tahakany ataontsika ka miatsaika aminareo ao amin'ny trafique sy ny websa zany ny websa de hoe anao ny atotanisa hoe mijery hoe aiza hoaiza ny arenatsika ny tombana aiza nyfaty antoka ao aminareo mpiaramiombona atokaisa-pirenena sao de tokony efa mihitatra am'izay lafin'izay am'izay tsika fa tsy janona fa tsika eto efa samy manao fa tsy tafavoaka nefa le izy misaotra tompoko eny ary valazay fanontany am'izay mitodika raisy kely ngamba ny valiny a raha ny trafika manokana zany araky ny avolaza teo a de trafika zany de miasa indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka ny atotanisa sy ny atotam-pahalalana mivoaka zany a dia alefa mivantana any amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny sitesa aloha voalohany indrindrany a mba ahafahany izy ireo a manao karazana hoe pression a sy ahafahany miexamine antsakany sy andavany amin'izay a fandaharana azy avoakany Madagasikara ny fitantanana ny tiandramena ity move araky ny fandaharana azy ny fitantanana ny andramena avoakany Madagasikara iny raha hoarina ny fahalalana misy azo ekena ve ty zavatra-angatahany Madagasikara ity sady tsy any zany lenay ny ny tanjona amin'ny zavatra ataonay de eo koa zany a miara-miasa amin'ny Interpol zahay a satria moa resaka tambajotra eto ny resaka de nenay zany a miaraka amin'ny Interpol miaraka amin'ny UNODC ny rahana miasa mijery akaika an'io organisation ny tambajotro de avy any zany a ny hoe ny action no miainga satria efa raha mahafantatra ny zava-misy a eto amin'ny firenentsika fa de mbola miriri daholo ihany a ny olona tafiditra ao anatin'le izy zay ngamba andrahoan'ny trafika manokana ohatrany sarotra be mamalele fanontaniana fa le izy zany na enao manontany raha tokony manana andraikitra anatin'le izy zay le izy hoe problème iraisana le izy marina de marina tokoa tenao hoe ny voargasy efa tena nanao zay voatsipany fa mbola tsy natsipaka loatra eto misy koa ny mpamatsy vola manisy an'le azo hatram'izao aloha le valin'le fanitsany ohatrany tsy hita koa zany hoe mety misy tokoa le asa ataony tsirairay fa mety samy manao ny azo koa ny problème fa fijery koa mety mila action collective moa fomba filazana azy zany hoe tokony ahoana ny ampiraisana androloa mba ampisy vaika any kokoa ngamba amin'ny fanjakana za mieritreritra hoe tokony tsika samytsika mitady tena solution izay tena hitadiavana anazy fa ohatrany tsisy firenena hoe inona eo indray ma tsy de lasa indray le débat politique hoe souveraineté sisia lasa blabla de lany vomaitsika ao anatin'izay le devitra efa niteneninao masosotra teo hoe to lany resaka fotsiny ao anatin'le izy fa eo amin'le fanangonana n'le hevitra tsirairay zany fijery ko azy no tsy ampy ohatrany hoe ohatra zao ny mpamatsy vola manao ny azy any izy de za koa mieritreritra hoe ny société civile mety manao ny azy mpandrara fa ahoana no ahafahantsika miaraka tsara anao an'le zavatra miaraka tanindrazantsika ty tokony arana mitady zany ngambany raha ohatra tena efa tsisy hevitra tsony de mety eritreretinay ngamba le hoe andao any ivelany andao externalisena any le fitantanana nyty zavatra atsika ty naizana zany ary dikan'izay tena tokony adihevitra sy ny teboka tena tokony jeritsia zany de hoe ahoana ny ampivondronana tsara atsika miaraka avy io matsy tsy amy lafin'ny bois de rose zany fa amlafiny rehetra mihitsy lafiny fampandrosona amin'ny ankapobeny mihitsy ny tena le fampiraisana an'le izy zany tsy haiko hoe mety mila isa tena leadership tena manana force tsara ampiraisana andreo tsy avakivaky an'le izy fa io rehefa plus zarazarainy ianao de le trafiquant any tena manjaka ao anatin'le izy zao fa anisan'ny dingana anakiray hitako hoe tsara satria mba afaka mampita aloha zay hoe tingery zareo ny information efa mba tsy fantako ndray zay fa tongavany iny any amin'ny mpitondra sisisy zany de fa tokony hivadika politique publique moa filazana azy fa tsy mijanona chiffre fotsiny le izy angamba ny azoko amalina anazy atrito fa raha tsika zany mijanona fotsiny hoe mifanifika sy mifame andraikitra fotsiny tsy ny bois de rose rery fa na resaka sokatra na resaka io dahalo sy ny sisy rehetrrehetra manina tsy voava misy mafia misy réseau miforona zany ao anatin'le izy raha mamaky réseau zany mila tsy asan'olona ray zany na asana olona roa mila information ao anatin'le izy ary mpanao gazety tena zava-dehibe mihitsy farany angambany ty ohatrany somary mpanao gazety moa tsy de azo critikena loatra maty koa anao ny velany io navo fa na izany mba mikritike ihany ako ohatra anakiray nisy fotoana hoe tsiko tamin'ny internet hitanareo le hoe iainga ato ny bois de rose de tonga any Chine 1 million de dollars
dia sasany gaga hoe ohatra ny janona teo fotsiny koa le izy tena zay tokoa hoe misy mena tsindrinomenaka mety matahotra koa tsika mpanao gazety fa raha ny andafy mantsy misy zavatra anankiray mitrenga ohatrany hoe misy investigation ary matetika lasa miala le démission le olona na ohatran'izay zany hoe ao anatin'ny asantsika koa zany mba misy tsika koa zany ohatrany tsy dia mandeha lalina fa ohatrany mety misy andraiky tsika koa zany tokony andeha lalina kokoa raha za manokana zao tamin'le internet iny tena hoe zao misy mba mihinana kely eria mbany andrefanery zany o am'izay le trafic ana bois de rouge zay ohatra ny janjanonao azy to fotsiny le affaire nefa reny zany raha raisitsika eo any France zao tena voizina dia trandrahana dia farany lasa tonga any amin'ny tribunal sy lasa concerné daholo ny olona mety misy fiatraikany atiko le izy asa raha azonareo tiako tena misy andraikitsika tsirairay ao anatin'le izy sa malalany andraiky na dia misy olona misy entité am'izay tokony avondronareo ampisy fiatraikany an'le izy fa tena raha zao mitoy tena enjana tsisy raisina tsontsika zay moa am'le capital naturel no comptabiliser taloha izy hoe ressource naturel no tenenina fa navadika capital dikan'izany efa misy fomba fiteny économique sady financière ao anatin'le izy le capital zany ohatra nle mametraka vola reny any amin'ny banque ianao ndre ny vola tsika tiana fa nyzany anao ampiasaina dia zay le foretsika zany tokony eo foana fa raha ohatra izy ny croissance dia misy volume azo trandrahandrareo amin'ny fomba misy zay le sekamalique de romusaide hoe ny condition tokony alohany anaovana ny fitrandrahana ny fanjakana tokony manana plan d'aménagement hoe ary ny alatsika zao mba eritreretintsika dans 10 ans anaovana an'ity tia zao volume zao nanaovana an'ity ato zany no ametrahana ny mpandrara amin'ny taona ohatr'izao amin'ny taona ohatr'izao dia maniry indray ny ato dia mahazo trandrahana ny ato misy plan d'aménagement zany dia miaraka amin'izay le certification na misy teo traçabilité manampy an'le izy rehefa aveo fa tant que tsy manana an'ireny le fitaovana engana reny fanjakana plan d'aménagement moa tsy rehefa aveo afahany manao ny suivi hoe tena narahana tokoa ve le tato aiza ho aiza tokoa le foretsika dia mihodikodyny etsika mihodikodyny etsika ia fantenenako hoe ampanao gazety Hilda Sinjoava amin'ny Holo TV mijery andreto antotanisa be dia be eto ampelantanany reto 10 millions de dollars 113 milliards d'ariary etsetraetsetra mandeha efa be dia be zany le chiffre ny tiako antanina satria anao ny capitalisation ny capital naturel isika par rapport amin'ny hoe fananany Madagasikara eo amin'ny lafiny biodiversité zay raha reo no efa nivoaka mbola misy zavatra azon'ny taranaka faramandiby antenaina ve satria efa betsaka ihany reo mety hoe raha ny rythme ny exploitation illicite amin'izao fotoana zao anahoana ny hoavy mety aharitra 4 taona eo ny fananatsika fananana voajanahary malagasy ireo dia ny fanontaniana anankiray faharoa satria hoe nareo teo anivon'ny mpandraharaha fitrandrahana ny ala efa ny teny ihany teo hoe manaiky anareo fa hoe manao risoriso indraindray amin'ny mpitandron'ny filaminana ny zavatra misy ihany koa hatramin'izay dia hoe efa nisy foana ny task force efa nisy ny mpitandron'ny filaminana nandray andraikitra teo amin'io fa fiadina amin'ny trafic illicite ny bois de rose ny azo sarbidy rehetra io manahoana le tena fitrangan'le fiarah-miasa atraizany limite n'ireo force de l'ordre reo zany satria tena hita hoe mbola mibetsaka vomiahy mibetsaka le trafic atao anatin'izay fotoana nametrahana ny task force sy ny sisy zay misaotra tompoko asa mety afaka mamaly daholo ngamana fa za koa ohatra ny temba metraka fanontaniana kely resaka teo le hoe 1113 milliards d'ariary asanareo izy zany mety manana hevitra hoe tokony nahavitana inona teto amin'ny firenena zany voly zany satria tsika miresaka amin'le atao hoe tsy fitsinjarana aradrariny ny arepy ny vola azo amin'ny resaka fanondranana tsokosoko an'ity azo sarobidy ity raha natao hoe anaovana zavatra re zany inona ny mety vitan'izany raha asa mety misy manana hevitra ve satria nijerentsika hoe mahantra miakatra foana ny isany ny jiro tsy mandeha tapaka foana ny lalana tsy vita ny resaka fahasalamana manahirana tsika nefa ataontsika hoe nanary teny ambaravarakely ny vola 1113 milliards d'ariary inona no mety ho vitan'izany
le vitany aloha maro fa zay zany mitovitovy amin'ny budgetny any zay raha tsy diso budget mpanjakana 2015 chiffre zay raha tsy diso hitanareo am'zany zany hoe eritrereto tsy miasa mihitsy zany fanjakana mandrosiny heritona vokatra zany amba tsisy dokotera zany tsisy mpampianatra ny fram ina ny be fram i polisy sisa tena enjana be ny ministera rehetra zany tsy afaka miasa hitanareo am'zay hoe tena vokatra zany zany enjana be tena vola tsy toko tsy foroana zany tena velo anatin'izay izy ary manampy kely ny fanontaniana teo hoe 10 millions tena mbola sombony kely otrangy zany resahany zany raha miresaka forêt aza diny fa ny forêt na ny ala tsy hoe ny azo fotsiny no ataontsika hoe rôle na fonction omen'ny forêt teo zao ny resaka hoe biby mihinana an'le izy dia miassuré hoe mihinana an'le voniny izy dia maniry indray raha ilo iny resaka azo fabily moa ny resahana teo fa ho any tatsaha koa nyresakatsika hoe ny fomba andrahoan-tsakafo sy sisa iny dia miazo daholo zay anankiray zay ny atao hoe fonction de production misy koa ny atao hoe fonction écologique rehefa tapaka iny azo iny dia eo le hoe ny rano lasa tsy tonga dia direct be zany le orana iny dia tonga dia mivarina anaty reny rano fa tsy mba filtré satria zareo manampahaizana anazy dia rehefa tsy filtré iny dia jereo mandraky misy délestage tsy le satria rehefa tonga ny fotoana mainandro dia tsy ampy ny rano zay tokony anodina le turbine lasa misy délestage ohatran'izao zany zany mbola azo anisany anankiray koa raha kokina hoe firy millions de dollars tokoa raha ripaka eo alio firy zay fonction écologique mety avoakan'izay zany teny tany aloha hoe ho an'io parka masoaly io raha tsy diso hoe mampidi-bola ho an'ny mpizahatany izy io ary no le bois de rose dia ny ena 500 isanjato ny tany ny isan'ny olona mpizahatany tonga amin'ilay izy zay mpizahatany zany eritrereto fa isaky nisy olona anankiray mandany eo amin'ny 3000 euro eo efa eritrereto zany hoe vola ohatran'inona koa zany mivery amin'izay lafin'izay farany any koa ary ty voanisaka an'ity zay sy namana vonjy teo ary hitako tena mahafinaritra le resaka hoe azadiny fa any amin'ireny le vondro ny fotony reny na le tena tatsahantsika le olona ny fotony reny dia misy karazana le hoe alafady fady zany misy valeur spirituelle na tsy fata traditionnelle zany ara-kolotsaina ao anatin'le izy potehan'le trafika le izy satria hoe tonga de na misy fady io na tsy fady dia tapahandrareo potika hatramin'le hoe zay valeur spirituelle sy finoana any gasy hoe ty efa tsy azo tapahana satria azo ny mpanjaka tya sisisisisisa zany mbola azotsika tokony ho kajina hoe ohatrininy zany raha ny valeur an'izy fa 10 millions teneny tena mbola ohatran'iny raha ohatra ka ny zavatra omeny le fananatsika zany no jerena zay ngamba azoko tenenina farany fotsiny hoe anisan'ny moyen anisan'ny hevitra anankiray mantsy dia hoe iny efa anisany manao le fond reny mantsy raha tokony ho izy zany hoe zay vola rehetrarehetra azo amin'le izy dia makao amin'le fond dia le fond zany any aloha dia efa mamantatra hoe ty fond ty anaovantsika an'izao azonareo fa indrindray le fond koa ny tena tsy mandeha tsony ao koa zany misy hoe ao ny maka kely ny fanjakana dia vita koa ny amin'le fond rehefa avy eo fa rehefa raha mazava tsara zany ny hoe anao an'le fond tsika dia zao nanaovana anazy dia mazava tsara le izy farany ho an'le capital naturel na le oesa dia justement zay indrindra le hevitra amin'le izy ohatra anankiray hoe mety tsy voajanary ty fa resaka rena ambany tany indray no akako ohatra mba azotsika adika indray izy rehefa any amin'ny resaka ala ohatra hoe azotsika mety rehefa mamantatra zany le hoe sao hoe ay misy zao tonne d'or ao nambanitsika eo misy nickel zao tonne nickel na zao tonne cobalt zao ariary na zao milliard de dollars ny vidiny io dia afaka metraka misy politique publique ohatra hoe politique publique anankiray raisina zao hoe maninona moa raha mamoaka décret fanjakana hoe zay vola rehetrarehetra azo amin'inona tompoko satria ressource non renouvelable zany hoe rehefa tonga 20 taona dia tapitra ny sherita dia vita tsy afa ny forêt ma tsy mbola hoe maniry indray dia totoy foana fa rehefa tapitra io dia vita maninona izy amin'ny non renouvelable anazy ndao avadikitsika ho renouvelable zany hoe ndao zay fond rehetrarehetra ohatra azotsika amin'inona ohatra anaovantsika zavatra mba lavitrezaka ohatra hoe infrastructure na fianarana amin'izay fotoana izay mba taranantsika rehetrarehetra raha manao fampianarantsika taranantsika rehetrarehetra zany mahazo tombony amin'izay mahazo tombony amin'izay koa Madagasikara manontolo fa tsy hoe les zones misy an'le QMM dia zany zao anisan'ny politique publique ohatra hoe raisitsika indray zany ho an'le forêt hoe zay azo amin'ny trafic hoe trafic amin'izany azo ny amin'ny fitrandrahana ny ala voajanahary mandalo amin'le fond fa le fond ndao anaovantsika zavatra ohatra hoe ndao
misy miteny teo hoe fikambanam-pamboly azy ndao averina any amin'le capitale ngotana ihany le izy ohatra mba farafaratsy mba averina amin'lony le izy na hoe ndao anaovana famokarana ho an'ny tatsaha eo tanàna mba hanana fivelomana maharitra izy fa tsy hoe zay koa tsy problème ohatra hoe amin'le mine zao ampiasay ny gamera sy ny commune amin'ny fonctionnement andoavana sala karaha mampiasa ny taratasy ny trosany zany hoe le mandavo le ao anatin'ny taona ray fotsiny fa tsy le lavitra de lany io de tsy hitanao mihitsy le fely izy hoe nakaizara le vola ohatra ny lanilany fotsiny fa raha misy zany politique publique am'teny hoe manomboka zao tsy atao fonctionnement vola azo am'ty fa mba ho an'ny daholo be ndao anaovana lalana autoroute fantatra de mba hita kokoa le fivangianan'izy de zay mamaly le fanontaniana tare voalohany hoe ahoana le répartition le hoe ohatrany tsy mitovy le tombony azy ny fa samy manany azy ny sasany matiantoka sasany tsy matiantoka fomba fanaovana an'izay de hoe ndao anaovana zavatra iarahany zavatra mety ao ny olona mahazo tombontsoa daholo rehefa lasalasa ihany koa ny fotoanatsika tsy manana ny avy eo amin'ny trafika dia ary zareo fondron'le mpandaramatianina fitrandrahana ny vokatra avy amin'ny ala mahakasika an'ilay fantany sy fanamarina rehetra teo nitiko amarana an'asy angamba ny manohy any reo hevitra rehetrarehetra ny lazainy oefsa teo efa voalazany teo moa zany de hoe io mila ny fanjakana mahitsiny mpitarika zany amin'ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra mila concertation fifanarahana amin'ireo voarakitra ao anatin'le izy voaray ao anatin'le izy de ny any tiako mba tsindrina kely misy an'zay mila an'izay rehetrarehetra zay fa ny any tena tiako tsindrina kely de eo amin'ilay fitezana ny olona mihitsiny mahazo tsika vokatra atotanisy fa mba miverina any amin'ireny olona ny fotony reny ve zany zavatra rehetrarehetra mba azony ve mba hahafahany mandray andraikitra tandrifiny azy raha matsiaro tompony mantsiny ianao nefa tsy mahafantatra ininona de aninona eo maninona ny misy réseau an'ny trafiquant fa maninona ny tsy mba misy réseau ana contrôle tsy fantatro azo eritreretiny zany de ny zavatra anankiray tiako ambara hoe io fitezana io de mila zany ny ministera miandraikitra amin'ny fitezana sy ministera miandraikitra amponina mihitsiny hitaizan'le izy fa atreto mantsiny alohany de ministera ny défense ny ransoniala toreo foana ny voaray fa mila zay le hoe andraikitsitsika rehetrarehetra le izy de za tena mametraka mihitsiny hoe le fitezana ataon'ny olona ny fotony ahoana moa natakatra hoe vola be ohatran'izao ka ty raha arovako fa mila fitezana mila miverina any amin'le atotanisa zay ny tiako ambara farany trafika ie zay moa zany hoe anjara ndraikitray am'ty tetika azy de ny hoe ny manatsara ny fampahafantarana marina fa le vao niveau international lay atotam-pahalalana hovokarina amin'ty tetika asa ity fa nefa koa fampahafantarana ny tompona ndraiky mpanjakana eto amin'ny firenena ary koa amin'ny alalan'ireo zay mpiara-mombonanjoka miasany amin'ireny faritra maro samihafa ivoahan'ny sarobidy ireny dia zareo koa zany no ampita amin'ireny vondron'olona ifotony ireny hoe izao ny tarehimarika na hoe izao ny fahatiandrikitsika amin'ny tsy fitandrona na fiarovana an'ty sarobidy eto amintsika ity de any amin'ny farany tetika aza any ho any zany ny hoe tena tanjona tena apetraka tsy hoe mampahafantatra fotsiny ny fanjakana fa koa manamafy ny fahaiza manaony zany amin'ny resaka hoe fanaraha-maso sy ny fampiarana ny fanarahana iraisam-pirenena zay ny soniavina amin'ny resaka fiarovana ny zava-maniry ny biby eo moa zany ny hoe convention sur la diversité biologique eo koa ny CITES akoatr'izay de manamafy ny fahaiza manao ny fanjakana koa amin'ny fampiarana ny lalàna zay efa misy eto amin'ny firenena izany ka ny amin'ny farany atao hoe zany amin'ny septembre 2015 de mieritreritra zany zahay fa tokony ny fanjakana ho afaka anara-maso satria
atao anatin'ity telikasy ty dia amboatra karazana fitaovana ahafahana mijery manamarina ny karazany kazo tsarobitsy satria izay koa zany isan'ny olana eto amintsika be dia be loatra ireo karazana raha hoe bois de rose raha hoe bois de benne misy ronjato mahery ny karazany rehefa tonga ny fanapahan-kevitra avy amin'ny sitesy hoe retsireto ary ny karazankazo azo avoaka tsy maintsy afaka izany isika manamarina sy miidentifie tena ity marina le azo azo avoaka rehefa tonga ny fotoana fanondranana dia izay zany ao anatin'ny tanjon'ny trafika ihany koa farany angamba le ohatra hoe solution moa tenenina teo dia efa niresaka any tsika tokony fampiresaka aloha tsika fa raha foizina fotsiny de hoe mila le tsy haiko moa izy andikanasan'ny teny malagasy le volonté politique aloha tsy maintsy fanjakana satria solution nationale io dia tsy maintsy avy any am'le izay miteraka misy zay leadership zay zany tsy maintsy angatahana aminy dia io fahaizana mitondro io zany zay matanjaka ahafahantsika mampiteraka resaka coordination fandrindrana ny asa tsika resaka justice douane ministère resetra reo zany mila fandrindrana ka anisan'ny fitaovana anakiroa fa raha fa kely ny fijeriko azy tokony ao anatin'izay fandrindrana zay dia voalohany tokony manana le mécanisme na contrôle tokony mazava tsara raha mitrango ty dia maka izy anao rahana aizany traçabilité sy ny sisa fa tsy hoe isaky nitranga dia ndao anao comité interministériel na task force ohatran'izay foana sitakory fa zavatra tokony efa ty aloha zany dia efa mazava tsara hoe zao ny mécanisme efa mitsindro sady hoe raha mitranga ny sokatra dia efa ohatr'izao fomba contrôlena anazy ohatran'izao ny zavatra atao zay le fitaovana voalohany le plan na mécanisme na contrôle fa ny faharoa fijeriko azy koa rehefa nyteneny madama teo ao anatin'izay any le système d'information problème misy reo mantsiny mandrapatonga any amin'ny douane ohatra ny trafic avoakaria ela be tsy fantatra hoe le système d'information zany tokony misy système d'information malalaka tsara fluide tsara mikorina tsara ny hevitra sy ny atotakevitra rehetrarehetra ao am'ireo ao anatin'ireo le mpisehitra rehetrarehetra reo zany hoe ministère ny douane ny justice mba hahafahatsika manao an'izay le mécanisme de contrôle zay angakangana fo zay ngamba ny tena jeriko azy ho ana manokana angamba ny koa mba hamaranako anazy tsika teo ny teny foana hoe ohatr'izao ny antotany mbola very tao anatin'le resaka fanondranana tsokosoko andramena fa ny tena olana ihany koa zao dia ny hoe ahoana no amerenana ny hasin'ireo aly reo satria raha masoala fotsiny zay efa natsidiky ny tao amin'ny evza teo dia efa manomboka ho very hasina ny valan-javaboarin'ny masoala satria ny olona manodidina azy dia efa mieritreritra fa gardien no asany eo zany hoe rehefa tonga mpanambola tonga ny mpaniraka dia mikapahazo izy dia rehefa mijanona kely le fitrandrahana dia miambina n'le bolabola indray izy ka eo zany anisan'ndray koa hoe tokony hojerena ihany koa ahoana ny famerenana na asin'ireo ala efa atao hoe very asin'ireo satria lasa garde à manger fotsiny rehefa te hisakafo zany ianao dia mikapa kely dia rehefa tsy tokony hinana indray dia ajanona kely zay ngamba ny tiako amarana anazy fa ia somary efa lasalasa ihany ny fotoana mino fa mbola be dia be ny hevitra mety manitikitika ny fanontaniana mety mbola manitikitika ny rehetrarehetra kanefa ny fotoana ihany ko tsy azontsika hivalaparana fa zay aloha no azo atao tamin'ity andihan'ny fadimy amin'ny lobary andasy ity ny adivitritsika eto amin'ity sehatra ny lobary andasy ity no farana fa inona maromarina na any anivon'ny tompona ndraiky mpanjaka ambony ihany na any amin'ny sotokantrano any dia mbola mety matizaroitany zany resaka izany ary engane izay ny orarina hiteraka adivitra hitondra amina fanapahan-kevitra sy fahasaina politika amina fandraisana ndraikitra marina mba tsy hatonga atsika ny amin'ny ay ampipetraka teo hoe ny any ivelany indray miditra ntsehatra amin'izy ity dia sady tompony mangatakatany amin'ilay garde à manger teneniny vontsitsika no tompony mangatakatany ihany koa amin'izay fandraisana ndraikitra zay tapitra tanteraka ny fandaharana ankasitrahana ny rehetra ny arany salahy tamin'ny fanatotsana na ny vahiny na ny namana mpanao-gazety vonjy radasy malala zay niarana netana miady hevitra teto na ny teknisianina rehetrarehetra tamin'ny fandraisana sary sy feo ary ny mpitantsofoka rehetrarehetra na arabola na arateknika nafahana niarany fampita hevitra tao anatin'izay heritaona izay tatao anatin'ity loabary andasy ity dia mirary sosahady atsika rehetrarehetra no taona vaovao 2024 sy ny fitoizan'izay tetikasa izay ho an'ny tontolo iainana eto Madagasikara veloma tompoko.